efatra miaraba ihany koa toko misaotra na sain'ny fandarana miaraba antsika rehetra dia falitsirafy tonga eto mankasitraka indrindra toko ilana-tsiny amintsika rehetra noho ny fahatarany fandarana ora sy fahatelony alina izao ny fanotronareo ny candidat André Robel ary ny conférence de presse moa ny rana tamin'ny mpanao gazety io folakandro io ratsorina dia ny roa ny volana oktobra nanomboka ny hetsikinareo teto Antananarivo ary irahantsika mahita aloha ny résultat hatramin'ny androany ny fanontaniana nipetraka aloha tena angala be dia ny hoe rahampitso no tety andro voatondro ny lalàna anatanterahana ny fampelezan-kevitra ny candidat larina fahatelo izay tsy ekenareo ny filatsakofitiany dia nanamafy fa ho candidat ary anao fampelezan-kevitra any amin'iny fitampany avaratry Madagasikara iny ho amin'ny rapitso raha ny collectif de candidat misy 12 ianareo tsotra ny fanontaniako anao fampelezan-kevitra nareo sa tsy anao manomboka rapitso tompoko izany tsy anao zahay ary efa natao fanambarana androany fa mazava be fitakinay ary mbola veriberina foana tsy mety ny fifidianana tahaka izao satria na ny seni zay dradradranaina imbetsaka zay solom-bavam-bahoaka za anisan'ny tarika azy nametraka volavolan-dalàna efa misy telo volana mahery tsy novakiny gouvernement takoa zay mitaky fanovana ny seni satria le seni zao dia olona tsy manana traikefa ao anatiny le seni zao ohatra fotsiny ameko administrateur civil anankiray ianao efa le administrateur civil io tsy ny fidiny syndicat ny administrateur civil ny raha misy olona mpisolo vava ao tsy ny fidiny barreau des avocats raha misy magistrat ao tsy ny fidiny ihany koa ny syndicat ny magistrat zay nefa antsika nanao seni taloha tamin'ny 2013 dia seni tsara ary nahitantsika vokatra zay ohatra tsy haiko ny candidat Joandrina Narvelo efa voalazany namana oronoratsiraka teo ngambany ny hevitray rapitso dia mbola mitoy ny diabe ampilaminana ho atao tsy atao Antananarivo ihany fa eran'ny Madagasikara ray manontolo satria ny fitakinay any dia nananana fifidianana madio sy mangarahary androany tsy madio io fifidianana io ary afaka mijoro vavolombelona daholo ny voaka malagasy rehetrarehetra fa tsy mampadio azy voalaza teo ny amin'ny fitantanan'ny seni fa tsy mampadio azy kio dia very tanteraka le hevitra fo ny aingany lalam-panorenana tamin'ny 14 zay Andry Rajoelina ihany nampandany azy dia ny hoe mba isian'ny fifidianana madio sy mangarahary eto Madagasikara ialana amin'ny korotana mety iseho inona ny dikan'izay miala 2 volana melohan'ny fifidianana ny filoha-pirenena Pernas dia ny gouvernement zay mipetraka eo dia gouvernement ikarakara fifidianana ilamina ny tany sy ny firenena androany ve dia misy sahiteny fa io gouvernement io ohatra dia tena mikarakara fifidianana madio sy mangarahary raha hitanao fa membre ny gouvernement dia manatrika any amin'ny pré-campagne ny candidat anankiray raha hitanao fa terena ny chef zapy terena ny dokotera terena ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra ampandany candidat anankiray izany eny Gasikara ny natonga nikorotana teto Madagasikara hatramin'izay ary zay ny natonga mpanao politika rehetrarehetra nanapa-kevitra tamin'ny 14 arivo hoe andao ho atsaraina ny lalam-panorenana izy ihany ndray mampiasa vo miresaka maninona ny najainareo ny tety andro zay napetraka ny sini
zany hoe any fitantanteraka avoaka malagasy ary le zavatra naresy lahataso manakorotana firenena teo aloha no ampiasainy amin'izao fotoan'izao indray ary mihoatran'izany ahany ny zavatra manahirana ao anatin'le izy dia hoe fa maninona ianareo nozao vao miresaka maninona ny najainareo ny tety andro izay napetraka ny sini ny aseseny amin'ny filatsako fidiana ary maninona ny nakatra amina ataontsika hoe numéro izay natao fisaria natao amin'ny senia rehefa vita zay a vonetsika sy mikiropaka anareo fa tsy tany ambolohany dia efa miteninareo ka ilazany ny mpanohitra anareo zany hoe ny mpomba ny fanjakana na ny kandida Andry Rajoelina fa ka manao fifidianana nareo mitondra fanakirotananareo matahotra fifidianana ianareo lehibe ny mahatonga an'izany ohatra fotsiny voalohany a efa resako teo momba ny seni hoe tokony hovaina ary efa volavolan-dalàna efa nientina tsy voandroany ny fisariana numéro tsy voandroany ny teny am'le izy fa fa niteny an'le izy foana ianao zany raha vo tsy mametraka an'le candidature anao koa tonga dia efa tsy candidat ianao zany donc teren'ny zavamisy ianao mametraka ny candidature tam'izany latsaka solombavambahoaka zao tokony anakiroa zay lany solombavambahoaka nangalaram-bato dia anakiray ihany zamonjy zany lany be ny tanàna jireva avoka manontany ianao conseil municipal ny Tomasina ohatra dia MTS ny maroana izy kanefa le be ny tanàna tsy lany amin'ny fomba ahoana moa conseil municipal zahay ny maroana isa nefa be ny tanàna tsy zahay ny lany efa voaresaka zany momba ny seni aveo ihany koa naresahana koa momba ny HCC ny lefa napakevitra raisiny HCC faramparina reny nefa tsy azo ekena mihitsy ary tena hitanao angambany tam'izay tanatin'ny fisariana dia tadidinareo ny anarany Andry Rajoelina tsy nivoaka teo dikan'izany misy dity zany na efa taratasy na lefa ny HCC taty amin'ny seni dia ny anarany tsy tao anatiny 12 ihany ny candidat dia lasa 13 indray izy aho ronkaiky koa ary izy dia hozako taminazy hoe ny anaranao ny hoa ohatrany tsy hitako etra tena marina zany mahagagana mihitsy ny anarako tsy eo ozy izy zavatra hitanylay io e ny anarany tsy eo donc zany a draindray a misy zavatra mety hoe ronao ratsirika ihany manana an'izay hevitra zay na hoe monsieur Ajo Andriananarivelo ihany manana an'izay hevitra zay kanefa zao a zay rehetra mitovy hevitra amin'io zavatra anankitelo io gouvernement tsy maintsy soloana HCC nanao zavatra tsy mety ary mbola manohy hatramin'izao mamoaka fanapa-kevitra zay mitongilana tanteraka momba n'le fitondrana ankehitriny dia fahatelo ny seni io raha anankitelo io ane mampivondrona anay raiky amby folo candidat mbola tsisy teto Madagasikara sa zao dia anisan'ny latsaka fidiana foana na solombavambahoaka zany na filoham-pirenena nanomboka tamin'ny 2006 nandida ty 2006 alabato efa fatatsika andro arivariva lany tokony hoe anao deuxième tour za ny arivan'iny fotsiny dia tonga dia nitapahana ny jiro tapaka ny solosaina dia lany premier tour le candidat tamin'ny fotoan'andro dia inona zavatra nitranga nidina an-dalambe ny olona 2009 dia nirodana fanjakana aveo zay vao natao le seni tamin'ny fotoan'androny a
zay MMM manokana aloha tsy matahotra fifidianana zany fa ninona taminy angezeko tamin'ny sénatorial betsaka ny teriterina tao an'iny be ny tanàna sy ny rehetrarehetra fa resy zay sa ona teo afaka mifaninana tsara aminy ny zavatra misy dia efatra amboalohany ianareo no mitakiny atao hoe accord politique ny akaiky indrindra dia ny fanambarana zay nataonareo manoloana ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ny zoma zany io satria nivoaka tao anaty lalam-panorenana izy fa androany anefa eraka mihitsy zay accord politique nangatanareo zay satria izy tena mihitsy dia milaza fa tsy momba n'izany accord politique zany fa alao andeha ny fifidianana resaka mona sy ny marenina zany ny androany anao ahoana zany ianareo satria ny azo mitoy ihany ao anatin'le izy afaka manohy ane izy fa ho hitantsika eo nitoy an'ny tantara araky ny voalazany namana teo afaka manohy izy afaka manao zay tiano atao izy fantatrareo ihany ny fombany fa ho aizy izy rehefa avy eo fakahiteto any itsika mamelana reo raha ampatsiaka kely ny tantara 7 Andrajoella be ny tanàna Antananarivo miantso anaro hoe misy zavatra jado nataonyity fitondrany ity dia mba afaka anampy ve tsika hiteny zavatra tsy mety ny zo fototra zay tsy voaja ny fanodikodona-mbola mpanjakana zay tsy azo ekena ny famarotana ny tany eto Madagasikara zay tsy azo ekena eno fa zako efa vongadrainy fitondrany io fa rehefa manao an'izany tsika dia atao ampilaminana ary atao amin'ny zavatra mety tsara tena anao dia hitantsika ny zavatra ny trano ankehitriny anefany ny zavatra rehetra ny teneniny tamin'ireny fotoan'androny reny dia manao an'ireny izy kanefa mbola mihoatra ny taloha zany hoe tsy fanajanana tsy fanekena ny fifidianana mangarahara sy madio sy ekeny rehetra ny fanitikitiana ny lalàna sy ny sisa ny fanodikodona-bola mpanjakana zay efa teneniko matetika tsy azo ekeny zany ho tsarain'ny tantara zahay na za ohatra kanefany tsy andeha hiteny an'izany marina fa izy ane na za ohatra tsy niady amiko mihitsy hoe za Roland Ratsiraka jamais ary mbola tsy nanao ratsy anahy mihitsy izy jamais fa za kosa eto amin'ny tany sy ny firenena 20 taona ny MTS tsy nitsahatra tsy niaro ny tany tandalana ny fitantanana mendrika ny fanajana ny zo fototra isam-batan'olona ary nanao fifidianana rehetra zahay mbola tsy nangala bato kanefa nangala ram-bato ary tsy manaiky zay satria mbola tsisy fangala ram-bato hitranga mihoatra ny iainantsika zao zay azoana profo azadiny fa ny OIF nandalo teo nanao 2 andro monja ny audit ny liste électorale satria ny fifidianana misy etapy anankitelo aloha ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary rehefa vita ny fifidianana etapy anankitelo angala ram-bato daholo ary io etapy voalohany io zany ny iainantsika zao mbola tsy manomboka akory n'le fifidianana efa fenomoska le lisy fifidianana efa fenomoska efa misy an'ity resaka ino moa izy ity jugement supplétif resaka liste ny bureau de vote zay tsy mazava resaka registre électoral draindray misy toerana anankiroa maty maro mahazo kara-pifidianana ary ampiasaina le kara-pifidianana zavatra efa nanjoana eny zany tao masina tao ohatra ny teneniko teo donc zany tsy maintsy mijoro ianao hoe miempotra ny firenentsika dia efa taloha nanana seni tsara nanana cour électorale tsara zao potika dolo zany rehetra zany ohatra ny lalana hitantsika reny ohatra ny reny fitaovana mpanjakana hitantsika potika reny sy nataontsika hoe sehatra zay iainantsika na fampianarana na fambolena potika dia mitovy amin'izany ihany koa ny resaka fifidianana sy ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny zavatra misy zany raha ohatra ka mandeha zany hoe anao mikarapitso le fampelezan-kevitra ianareo zany milaza fa tsy anao karazana boycottage ihany zany nataonareo fa akoatra anareo 250 dia misy candidat anankiray ihany koa laharana fa 250 dia eo ny laharana fahatelo zany anao ny fampelezan-kevitra ary zareo efa karazana andetontsika hoe fidinana farosady zany tonga dia lany le candidat zay toerinareo dia anambara le ACC toerinareo anambara le siny zay toerinareo fa izy ny lany ho filoham-pirenena afaka ny anao inona zany nareo ao anatin'izy satria atreto zany
resaka mona sy ny marenina hoa le zavatra misy ny fantaniko de tsotra raha aloha izy a tsy hijanona izy a ho raikitra ny fifidianana amin'ny 9 novembre araka ny andrandrain'ireo mpomba anazy a ho lansoma tsara izy a anao inona am'izay nareo rehefa ny ACC zay rafitra faratapony eto amin'ny firenena no anambara falany amin'ny fomba ofisialy izy tompoko de averiko amin'ny any le fanontaniana rehefa lany ao anatin'ny alatra izy amin'ny 9 novembre de anao inona apetrako aminao koa mifantena raha apetrako aminy anao inona izy a hoentinao izy ty fireneny ty raha lany izy atao anatin'ny alatra atao anatin'ny alabato zay ny fantegna tokony mipetraka androany izahay mijoro io a de miady a mba ho tsaratsara am'ty fireneny ty fa na inona fomba filaza dia bilan an'ty fitondrany ty aloha androany a dia négatif na io amin'ny lafa amin'ny taremarika fotsiny a na amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeny misy raha malaza an'ireo piry reo ne hoe manakory ny aty volaninao izy mivoaka malagasy androany samy teny fa teny tsara ny aty volanina izay no mahatonga anay hoe tsy raha efa miratsy ny situation an'ny malagasy a de mbola ampiana krizy indray hoe rehefa aveo a no ny fitiava-tseza no ny fitiavam-boninahitra de anaovana fifidianana alatra sy tsy madio zay ne ny elany fa misy olona manohatra anareo hoe fitiava-tseza sy fambolena krizy atorotana lay raha tekorotana zay gasikara efa nirehatra taminarivo sanatriny vava androany araka ny voalaza teo tsy nisy atody revaky inge nandritra zay herinandro zay fizahay ny naratra fanananay mipotehana fa zay tsy nikitika fananan'olona mihitsy tsy nandrava fananan'olona tsy nandratra olona diza zany ny tena mpanakorotana amin'ny toerana nalehanay reseky tao taninarivo a ireo namany manomboka manao fihetsiketsehana ny faritany a misokatra dolo egneny fivarotany mivarotra dolo egneny olona kopakopaka anay ny olona eny ampandehanana eny ao anatin'ny fivarotana no anatin'ny restaurant misy azy na ny tomobile reny mandeha zay mandeha eny ampivoan'ny tomobile eny fa iza ny tena mpanakatona an'le fivarotana eo analakely iza miteny an'le olona hoe akatony ny fivarotanareo iza zany ny tena manakorotana an'le fiainam-bahoaka fa maninona ny vahoaka ny olona tsy afaka maneho hevitra malalaka zay ne ny olana iverina kely am'le resaka seniny le sahanao teo sy resaka fifidianana io fantatritsika tsara fa tapitra mandahany be ny tanàna androany a tokony efa natsona ny olona ifidy be ny tanàna 90 andro meloa amintsika amin'ny teny zao mbola tsisy fihetsona zany nefa tapitra ny mandahany be ny tanàna fa maninona fa nga misy fifidianana ambony de misy fifidianana ambany eto zay ny mampiseho zany fa io CNI io zany a dia tsy indépendante ary tsy mahavita ny asany ary miraitsy kombakomba amin'le gouvernement de zay no mahatonga n'olana amin'izao fotoana zao fa tonga rehefa inona tirage fa tonga ihany nareo nanao tirage zay nanao tirage zao larana fa efatra nanao tirage zay a amin'ny fanajana ny lalàna teo fa tsy manakana fa ngainao rehefa hoe manaja lalàna de manatika hoe micautionné an'le rafitra anao mato manatrika ny tsy voatery mialatsiny aminao fa tsy voatery micautionné anazy hitanao zay impiry tsy nandeha tsy tonga fa ny boycotté le zatra nataony CNI imbetsaka ary izy areo mbola niantso hoe tongavanareo no enregistrement fa isaky ny candidat tsy maintsy manana enregistrement kely nareo satria manana fotoana eo anatrehan'ny lalàna zany hoe miteny amin'ny télévision nationale tsy tonga zay tsisy candidat tonga zany hoe tsy mitsatra zay sady miteny hoe zao vaolana no miteny hoe ty zany a najainay le resaka numéro najainay satria zavatra miezaka zay mananja le lalàna velona miezaka ary atram'izao ary hitanao ohatrany voalaza teo iny ary iny tena insisteko André Rajoelina taloha rehefa nitondra ny tolona de tadidinareo tonga de may daholo ny score may daholo zao may ny télévision nationale may ny TVM za zao ane zay zao ane tsisy mandalo amin'ny TVN mihitsy nandritry ny fataona tsy mahazo mandalo amin'ny TVM zany ve de mitovy lenta zany ne olom-bofy daholo zay izy filoam-pirenena zahay solombavam-bahoaka zay tsy mahazo mandalo amin'ny télévision fa tsy maintsy solombavam-bahoaka ny zareo ihany mandalo amin'ny télévision zay ihany toerina nandritry ny fitondrana taloha de mbola zay ihany koa ny toerinay ankehitriny tsy normal zany donc zany zay miezaka
ary zany isan'ny nampiseho le izy ihany koa hoe ty etsika ataontsika ity dia ataontsika anatin'ny fitoniana tanteraka endrena ary tsy misy erisetrana de kely de isan'andro vo manomboka le etsika de efa miteny foana zao hoe tsy misy zay mahatonga le hoe symbole hoe révolution souffleur ozy sasany hoe souffleur ny entina satria inona satria so de misy so de eo a olona miaradia aminay tady trotra sanatriny vava de miezaka zay mba endry zareo any endry zareo a de mitrotra lava izy satria izy ihany mampirisika ny olony a tsy manaja lalàna manamporitra anay a ary eto mitodika amin'ny olona rehetra zay naratra nanitra nyty fotoana ty ary indrindra moa zany ny candidat André Robel de ihany koa candidat anankiray ihany koa filoha taloha naratra ihany koa solombavambahoaka ohatrany solombavambahoaka ny antany fotsy zao naratra ihany koa nandritry ny zavatra io maromaro ny solombavambahoaka ny olombofidy naratra maro ny vahoaka naratra vehivavy bevoka hitanay tao zao naratra misokatra daholo ny eto aminy bevoka izy a misokatra feno rà goka bety ty rehefa natao l'hôpital tsy mahazo alaina sary nanjaiko moa le izy hoe tsy mahazo alaina sary satria izy koa zany izy koa marary ny tanjona tsy hoe akasary anazy ny tanjona fa andeha jery mba hitondra ny firaisakinanay amin'ny zavatra mahazo anazy de zany abibina zany nyentiny maramila zao a hitifirana anay isan'andro efa mampiseho zahay hoe fitakina ampila minana nefa ny androany a nanao diabe ihany koa zareo a na de tany morondava de mahazo mandeha izy andalambe zay tsy mahazo mandeha andalambe fa tifirina rehefa mandalambe raha ohatra hoe akany avilo zay hoe tifirina azoko ekena ihany raha ohatra hoe akany ambotsotra zay de ohatra hoe voatifitra sanatriny vava diny lela de mety mieritreritra anao efa misy inonao onga le filoam-pirenena mipetraka mbola misy baraingo kely fa ty zay any amin'ny toerana any tany mena any tifirina zay taria aizy tisy teo taria taboida tifirina efa intery zay zao tifirina bombe lacrymogène ane mbola manana ataontsika hoe zo izy mampiasa bombe lacrymogène satria reny fanaparitahana vahoaka any ivelany any ekeny zao tontolo zao fa le bombe salany tsisy manaiky an'zany bombe sale zany ampiasana any Ukraine zany any Ukraine any Russie ampiasana zany ahoana fahavalon'ny firenena zay ve fahavalon'ny firenena zay le olom-bofiny maninona ary dahalo ary tsy andeha enjehany maramila 3 arivo ampiasaina ao analakely anenjika anay fa maninona tsy enjehany le dahalo zay fahavalon'ny firenena malagasy zay tsy fahavalo fa zay olom-bofidy idirako mihitsy n'izay hetsika zay fa maranako an'ilay firaisakina nareo collectif de candidat mitodika manokana ho anareo mirahalahy mihitsy ny andro any rehefa mijery an'le endrikareo samy nanoana ny andro TGV ny anarany tamin'izany raha nandeha ny hetsika tamin'ny 7 ny andeha toantsika hoe fanonganana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao ajo andrenanary velo na tianao na tsy tianao tao le matoro alon ratsiraka na tianao na tsy tianao ary ianao rehefa nilaza fananoana azy hatrany amin'ny izay tolona 7 zay androany le olona naonga anareo miaraka aminareo faranako le fanontaniana hoe ianareo mpanao politika rehefa misy tombontsoa ve de may miaraka fa rehefa ampandroso ny firenena sy sala am'zany de mifanongana sy mifanao an'zany andao eto aminay androany fa tsy noho ny tombotsoa no mampiray anareo androany inona moa ny tombotsoa rehefa miaro ianao any tany-tandalàna tombotsoa vaoaka malagasy de ekeko zany manaiky ianao fananongana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana 7 arivo androany ianao miaraka aminy torak'izay ihany koa ny candidat ajo andrianay anareo non andaso ahitsiko ianao miongana le filoha tsy avaty am miongana izy ok ary inona zavatra nitakiko tamin'ny fotoan'andro miongana sa naongana samihafa zany maty tsy mitovy mihitsy zany miongana izy ary ny zavatra takiko tamin'izany fotoan'andro mbola afaka jerevina zany amina archive nangataka aho a nasorana ny ministre ny ministre anankiroa tamin'izay fotoan'izay fitantanam-bola nangataka ako a hosoloanako ministre ny aménagement du territoire zay nangatako de ny antso an'andro rajoela ampiko ministre fahatelo izy izy ministre ny communication de nanao fanambarana izy de nilaza hoe
reo ministra reo dia hitanay ny tranonareo dia nanomboka nangovotra le ministra dia mipetraka tany avoloha zay no natomboany tantara za tsy niteny mihitsy hoe mila mialo hoe ianao filoha le taloha na hoe iny tsy niteny an'izany fa niteny aho hoe mila soloana reo ministra reo ary zany niteneniko dia avy eo indray zany enjeny satria hoe rolarantsiraka zao rolarantsiraka zao tsy mampaninina satria za nanohitra anazy satria be loatra ny olona namana havana mpiaradia gadrainy za nanohitra anazy satria nisy fanotokodonam-palanjakana sy nisy efa fantatsika zay fa tsy verenina ntsony ankehitriny zay rehetra nga mitovy hevitra zay fa mitovy hevitra zay amina zavatra fondamentale ho amin'ny firenena dia io zavatra anankitelo takina io gouvernement cour électoral spécial dia ny CENI zay lazainao zay misy agne le izy ny tombontsoa tsy mitovy ho anay a ny ataonay a satria zay folombofidy samby efa be ny tanàna zay mihala za be ny tanàna ambany vohatra izy be ny tanàna ambony vohatra tsy nitereny zay nanao an'izany fa tena finiavanay tianao anazy ary ny zavatra mifanarahana raha miresaka anao hoe tamin'ny sivy sy roa arivo dia zavatra hidivanay androany tany-tandalàna voalaza rehetrarehetra teo a ary indrindra ny hoe mba hisiny mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny tsy fampiasana ny fahefam-panjakana ho tombotsoa ho an'ny mpitondra zay ny zava-misy androany iza ny namadika ny firenena amin'izany tena famadihana nge izany ary mbola famadihana mihoatra an'izany koa fa tsy voaresaka tsika teo lefa ka nazoam-pirenena frantsay sakidiraka rehefa avy eo mihitsy matsika iza mpamadika ny Madagasikara androany ozy ianao hoe nareo mitady accord politique zay tsy manana problème amin'ny Andry Rajoelina manokana fa manana problème zay a amin'ny itondrana ny Madagasikara rapitso ny zavatra atao an'ity fireneny ity satria ty Madagasikara ty a tena iainanay fiainany voaka malagasy ray manontolo ary ny ady ataonay a dia mba tsy iainany voaka malagasy a crise mifamerimberina intsony zay nge samy malala fa nyray aminay ihany no lasa filoham-pirenena dia zany hoe dia midika hoe aka nyray amintsika no lasa filoham-pirenena dia atao fotsiny zay atongavany io fa na iza tonga eo rapitso dia tokony mandovy izy a firenena mandeha firenena milamina mba ahafahany vahoaka miaina ampilaminana ihany ko raha sy miaina androany ve zay ny zavatra miseho zany ve nolesinao apetrakintsika amin'ny taranaka faramandimby dia zany ve no ampianarina an'ireo taranaka manao politika ireo hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana ianao a dia tonga dia manova kongresy ny antokonao dia mibe ny tanàna rehetra ampiakarina dia reny lazany hoe kongresy ny TGV efa be ny tanàna ny MMM no tonga ao tonga namangany hoe tany amin'ny QG nay reo be ny tanànanay ireo hoe netohany zay a netohana ny sakafonay a netohana ny restaurantnay a netohana ny firenena ka Antananarivo ka dia mba tonga aty zay monsieur le président mba mamangy anao koa nasenananatrika ny kongresy ny TGV io zany fomba fanao politika mampiasa sy mampitahotra sy mampiororo zany a tamin'ny fanjanahantany zany Gasikara ny natao a ary raha neto ny fanjanahantany tsy nangataka faleovatentsika dia zany ve mbola ampiarina amin'izao fotoana izao ary zany fomba fanaovana politika zany ve raha nety teto Madagasikara tsy efa nandroso hoe Madagasikara fa zany fomba rehetrarehetra zany eneny tsy nampandroso an'ity firenena ity ary zay miedivanay androany hoe mba zavatra tsara mba asena lova ho an'ny taranaka rapitso ravaka pitso fa tsy hoe ahoana nisy fikirako eo amin'ny fitondrana io dia ampiasaiko daholo zavatra rehetrarehetra zao fa misy fetra ny fitondrana efa taona na 10 taona ihany arakaraka ny misy azy dia zay zavatra zay a nitolona natao teto a dia zay ary zay mateneniko anao teo fa naveriko anao teo matory ireo candidat ireo na filoham-pirenena teo alohany mitovy hevitra dia samy mahatsapa mba hiezaka angezabe nge zany amin'ny samy mpanao politika kosa hoe raha zavatra ohatr' zao no miseho a dia zao zany mivaliny rehefa avy eo fa indreo ne mety tsy mirarahany zany zao dia ahoana nitazomana eo ahoana niverenana eo amin'ny fitondrana ahoana nitazomana an'ity fitondrana ity na inona na amoniny mpiaramonina aminao ary ianao a dia tsolana aminao zany be solombavam-bahoaka sénateur olo-tsotra maratra daoly tena mampalahelo mantoana ny fo mihitsiny efa inona ny ratsy nataon'ireny olon'ireny a mitady izy any madio sy mangarahara ho an'ity fireneny ity a dia bomba lacrymogène no ataonao tadidinao ve Andry Rajoelina tadidinao ny ogaoganao tamin'ny 5 sy 4 arivo
hoe mitady fahafahana ary ny couleurany raisinao iny mihitsy iny ana couleurany olona tany Ukraine iny mitady fahafahana tamin'izany dia tena amin'ny 24 dia zavatra hafa anao ataonao ho tsarain'ny tantara ianao tena ho tsarain'ny tantara na ny zavatra nataonao tamin'ny resaka nationalité io a na ny raha latsakao a aminay a rehetrarehetra zay miady an'izay fahafahana mietreretinay a sy fahalalana teto Madagasikara zay hidirako mihitsy nylay hetsika herinandro zay nanaovana nareo ny hetsika nanomboka ny alatsinainy tamin'ny herinandro any faharoa ny volana oktobra atianareo na tsy tiana ny sary no milaza tsy mbola vakinareo no le 13 mai hatramin'ny androantsika miresaka io ary indraindray ianao alaim-panao hoe candidat raika andasalo Gasikara tsy hamaky ny 13 mai a ny tanjonay fa ny tanjonay a hitaky a midirana aneo hevitra eo amin'ny kianja ny 13 mai tsy fandonana hiady raha ohatra ny hoe fandona io afaka atao zany faraka ny voalaza namana teo ampilaminana dia davana zany mba ampisehoana ny Andry Rajoelina sy Tsay Christian fa misy olona manam-panahy eto Madagasikara ary misy olona mpivavaka eto Madagasikara fa tsy hoe le mpamory olona sy le mamonjy fitaompivavahana fotsiny isan-kalahady a sy na fety-piangonana zay tompoko no azavay atraiza le force anareo atraiza le porté anareo zany androany satria nisy fotoana anareo hoadroadrony ny mpanao gazety misolotena no fahitalavitra vahiny mihitsy hoe ny arivo arivo ny anareo ronjato tena manaraka anareo ve le vahoaka androany ianareo nge jerena vitsy raha oharina amin'nisana andeha ataoko hoe samy mitondra ronjato avy ny candidat raiky amby folo dia reny ve nisanareo androany zay ny ilazako hoe tena manana force ve nareo rapport de force ny atao hoe politika reny ve ny mpanazateny raiky amby folo taminazy a esory eo mpitandro filaminan'ireo ataovy malalaka fa tonga dra ty amin'ny Real TV ny vahoaka tonga any mahina tamin'ny sabotsy zay tena be de be mihitsy a nisan'olona nanao akanjo fotsy a mitondra souffleur ny sasany a maninona naripaka satria be loatra le olona natahorany mafy mihitsy talohan'izany efa betsaka ny olona tamin'ny le mpanao gazety frantsay ny teny an'izany tamin'ny voalohany a zay teo ny lahatra teo a mitondra banderole ny tena nasehonay dia za anisan'ny teny hoe raha vao misy barage a dia andaotsika hiverina dia nisy barage dia rehefa niverina zay ny olona tany Ambohijatovo nandeha niainga taty daholo nanaraka anay dia nakany Mahamasina zahay dia raha hitanao amin'ny sary dia vao maika betsaka ny olona nakany Mahamasina dia rehefa tonga tany Mahamasina zay dia be dia be le olona dia teo zay dia tifirina ihany koa efa fanitelo zay tifirina dia dinao tsara fa ny ampitsony iny mbola betsaka ndray koa ny olona ary mbola tsy betsaka no tamin'ny sabotsy ny olona ary androany tany Itosy ary sorako ny États-Unis fa tena be de be le olona dia za koa anisany miezaka mandrindra n'le izy amin'ny lafiny hoe anaty filaminana ary fanajana ny fananan'olona sy sisa atreto dia milamina sahirana matsy le mpanaradianareo hoe oentina androany zao miaingy eo ambany lalanareo dia mandroso izy aberavina dia meno dia rava le izy inona le tena tanjonareo zany amin'nymbola averina ao anatin'le zavatra misy voalohany aloha le vahoaka no ajainay ary toananay ary no avy ny vahoaka malagasy zay no voalohany dia ianao kosa zany indraindray mila manazava amin'le vahoaka hoe inona moa ty zavatra atao ty dia zavatra atao dia ny fitadiavanay fifidiana madio mangarara ekeny rehetra efa fatapoko fatapirenena zavatra ataonay ihany koa na fitaizana vahoaka ihany koa le izy hoe inona moa dikan'izany demokrasia sy tanytandalana zany zavatra ataonay ihany koa dia ny fanambarana aminy hoe tsy mety zavatra ataon'ny fitondrany tya satria diso tafahoatra loatra ny sy fanarany lalàna diso tafahoatra loatra ny sy fanarany HCC lalàna diso zany rehetra zany azavaina amin'le vahoaka satria raha fatatrao fa mivahoaka misakafo izy mandaina atoandro hariva miezaka izy miasa dia izy tsy mahafantatra loatra ny dikany lalàna fa anjaranay anisan'ny leader na bentanany io na sombavambahoaka io ny mihinona
mampiseho ary miezaka ianao tanatin'ny 5 taona teneniko aminao fa zako dia anisan'ny kabako tsy miova mihitsy ny kabako hatramin'izay ka hatramin'izao na iza mitondra na iza mitondra zay ny fantaniko dia hoe tena ao andamosinareo ve ny vahoaka malagasy androany ireny zao nisy fihetsiketsehana teny Anosy Andravoahangy milaza manohitra ny fidinana an-dalambe izay ataonareo collectif dia candidat ary manambara misy fa manelingelona ny fivelomana izy ireo ianareo mamboly créta manina tsy naripaka tamin'ny gaz lacrymogène inona tianao tokafina fa maninona zareo tsy naripaka tamin'ny gaz lacrymogène nefa ozenao teo nidina dalambe nahita sary vitsivitsy ako da le olona aloha tsy betsaka zay voalohany fa maninona na dia tsy betsaka ane zay ainao ihany tena hoe tsy betsaka zay tamin'ny voalohany fa naripaka ihany ka maninona tsy naripaka le député Raoldina maninona tsy nitifirina député Raoldina rery sombavamboaka ny Taninarivo hoe betsaka ny RD fa maninona Raoldina rery no njoro fa maninona tsy njoro ny sasany azonao zay ary nao inona le sasany joro mais efa misy zao lasa vice-président ny assemblée nationale sorako papasolo zao miaradia aminay zao manomboka androany satria izy mahita fa tsy rariny le zavatra mitranga dia maninona ary tsy naripaka gaz lacrymogène sy bomba grenade sale le olona reo zay niaraka tamin'ny Raoldina ianao ve dia mihefitra dia Raoldina dia hotifiriny le gendarme zay mihitsy ny zatra toerinay fa maninona ary gendarme mitongilana gendarme ary fantratray eninay fa misy gendarme zany manao tenue gendarme izy fa izy tsy gendarme zavatra nitranga tany Tomasina zany ohatra vazaha le olona manao tenue na gendarme kanefany tsy gendarme le olona fa ampiasany saig ahoana ny afahanay afaka manaiky an'izany ary manao arrestation dia ino moa le Tambojatovo nyteny zareo hoe tsy gendarme le izy iny zany tsy haiko satria za tsy manana proof fa le Tatomasa manana proof ny teny hoe tsy gendarme le izy kanefa manao arrestation dia ahoana ary tsy nitifirina reny nidy an-dalambe reny tany Morondava André Ressan mpanidina an-dalambe koa fa maninona tsy nitifirina nefa tany Viara naratra ny mpiaradia aminay nanao fihetsiketsehana mpilaminana teo Toliara hitantsika daholo ny sary rehetrarehetra mipotry reny mametraka fanontany eo ny miaraka aminareo ve ny vahoaka fa inona zany le olona hitanao reny manamban'olona ianao gasikara raha miteny hoe tsy vahoaka reny malagasy kio reny ary hitanareo fa manomboka rapitso eran'ny Madagasikara dia manao fihetsiketsehana daholo mpiaradia aminay fihetsiketsehana anehoana ampilaminana ary jereo tsara fa mitovy daholo akanjo fotsy ary diabe anehoana ampilaminana ny hoe tsy mety zay hitondrana ny firenena zao ka mila ahitsy fa sao miteraka olana rapitso ary ianao nametraka fanontanina teo hoe inona ny onanay tamin'ny Sadek dia hovaliko aminao le izy dia zay no nataon'ny Sadek taminay ny hoe ambaty Afrika alomba misoroka ny krizy fa tsy rehefa mipotra ny krizy ho amaolana foana ary misaotra anay candidat izy naplaza taniny ny hoe misy problème eto Madagasikara rehefa nandinika izy dia nahita marina tokoa hoe misy problème eto Madagasikara mety hiteraka krizy ho an'ny firenena malagasy ary amin'ny Marala sy anabavy an'ireo firenena afrikana ireo dia meritrety izy hoe manana didy ialany Madagasikara amin'izany mety krizy iseho zany farany krizy teo aloha ny resantsika ny 7 sy 4 arivo ny 2 sy 4 arivo samy niditra nitsehatra foana zataiko tamin'ny andro ny Disapeba tatyarina ny Maputo ny maro samihafa misy fekevitra mivoaka misy feuille de route sy ny maro samihafa androany tena tsy natsiaro an'izay ny voaka zay nazako hoe anareo anatin'le izy ianao ne miresaka an'izany mamofontamandry ianao nisy feuille de route marina ny fanarahana sy ny rehetrarehetra fa izany tsy nanaraka azy tamin'izany na tonga ny tamin'ny 2013 nisy CES1 dia CES2 izany tsy nanaraka azy Gasikara olona ray ihany na tonga ny olana tamin'ireny nametraka ny candidatureny taoriana ny fotoana voafetra ka voatery nandravana le CES1 tamin'izany fotoana dia tsoroko le faniteny anao zany fa ny candidat ny rajoelona ve ny fototry ny olana eto amin'ity Madagasikara ity zany atreto aloha dia izy ary ny tantara ny mampiseho anazy an'izany ary izy tsy mahay makalesona ny tantara izy ny fototry ny olany lavanilina izay io no fototry ny olany lavanilina izy ny fototry ny olany vidim-bary miakatra izay ny fototry ny olany vidim-bary miakatra raha tafidriana anao satria anao misy atao anatin'le gouvernement tamin'ny fotoana andro
iza ny fototry ny tsy fahavitany lalana efa nilazaiko efa nidivantsika rola hevitra reny fikiriny tany aminy hoe tsy mahazo tsy maintsy mandalo ao aminy vao afaka manao lalana sy ny prime ministre sy ny prime ministre dia sahiteny ve anao fa tsy fototry ny olana izy androany inona iza ny fototry reny fahasarana ny voaka andavanandro am'izao ny délestage fa ny contrat jiramany hoe tsy maintsy mandalo any aminy sy ny prime ministre inona ny fototry ny tsy fidirany tsy fandavana ny bourse amin'ny mpianatra eny akatso fa tsy maintsy mandalo any amin'ny présidence anefa azo-pena amin'ny bourse amin'ny mpianatra dia sahiteny ianao androany fa tsy fototry ny olana izy fototry ny olana izy ary zay a tiana ialana ny hoe alao a mba diovina ny kianja mba tsy hiterenany crise rapitso izy nge rapitso i gasikara raha misy ny olana eto izy tsy mila mangataka viza fa afaka tonga dia mandeha fa izahay a mitsinjo an'izay a tsy edivany samy malagasy zay tamin'ny crise taloha reny a jereo vo fijaliany ny filoam-pirenena taloha voatery nandositra nitady ravinahitra sy netrarehetra nandositra ny firenena hafa olana vao nahazo taratasy olona sasany arany a ny voaroaka avy any amin'ny firenena nisy azy maty vao niala vany mihitsiny nandositra nyreny nanao sesitany teny tany afrika sy ny maro samy hafa ny elana an'izany eny gasikara no mahatonga anay hoe oka izay ny crise eto madagasikara inona zany le tena tanjonareo anatin'iletsika satria fantatrika tamin'ny sabotsy nareo nge nomena collision me nomena ny zay le rezakmatandray za hoe 13 mialatsiny aminao zay le siditra 13 inona le tena tanjonareo satria nampanaradianareo ary very androany hoe tena tongotsy manokana mialatsiny aminao alofa zay aza manao des informations ianao de mpanao gazety ary ianao tsy mety zany zay manokana préfecture anylaza fa tsy nangataka collision zay gasikara raha misy soniako na sonian'ny Roland Ratsiraka any a dia avoa eto ny député a n'Antananarivo nangataka toerana anaovan-tatitra fa izahay a collectif any candidat mbola tsy nangataka toerana afa-tsy tao amin'ny palais des sports a dia nilavina fa zavadika kosa ny tantara ao anatin'le izy hoe nareo namena an'izao na namena an'izao fa tsy nangataka ny toerana akoatran'izay zay ary afanenareo zany dia afa ny député ve zany anao tatitra izy ozy izy zay fotsiny tsy nangataka collision fa izy nangataka anaovany tatitra ary izy manome collision amin'ny folo alina tsy fanadalana olona ve zany amin'ny folo alina ianao manome collision hoe tanynareo manao zavatra rapitso zany tsy fanajana olona zany a zay indrindra manko le zavatra tena tiana itenenina hoe be loatra ny tsy fanajana ny vahoaka malagasy zay ataony ty fitondrany ty be loatra ny tsy fanajana ny vahoaka malagasy zay ataony ny olona rehetra tompona andraika ara-panjakana ankehitriny nefa zay a olona miezaka ny ampiarina ny lalàna amin'ny tokony izy ho an'olona rehetra fa tsy ho an'ny zareo monja na hoe ho anay monja fa ho anay rehetra nefa zareo tsy manaja lalàna nefa mpitatanana zareo tsy manaja vahoaka malagasy potika zany ny firenentsika dia zay fampiteha amin'ny firenentsika zay dia miainga ihany koa avy amin'ny fampitehan'ny lalàna amin'ny feny fividiana sy ny fombafomba rehetra zay mikirakira fividiana amintsika miteny zao ane zay mahatonga anay mbola miezaka mijoro foana nahazo antso avy any Antsiranana nago any Antsiranana zao a ny mpampianatra dia avory dia tsy maintsy mitondra olona maro amonjany Andry volaza teo ihany koa mpitsabo anatin'izany ny ratsamangaika ny fanjakana rehetra io zany a tsy maintsy mahazo baiko daholy ary tsy maintsy manantanteraka ny fandaninana Andry Rajoelina prime ministre tsy menatra mihitsy mampiteny hoe plaque rouge io vao plaque mainty dia afaka ampiasaina ny tomobile zany zavatra mitrango zany ahoana ny ahafahantsika manaiky an'izany azon'olona sary plaque rouge natao plaque mainty anankifiry efa voaka gazety zany tsisy olona tsy mahafantatra an'izany ahoana ny ahafahana manaiky an'izany zay zao dia miezaka renao nge rehefa miteny ianao maninona ary tamin'ny 6 soarivo ohatran'izao tamin'ny roa soarivo ohatran'izao azadina nefa betsaka mifaty olona tamin'izany ary zay zao tsy te ho tompon'andraikitra amina fahafatesan'olona tsy te ho tompon'andraikitra amin'ny faharatran'olona ok fa zareo mbola manenjika foana fa olona tsotra efa hoe manaiky ary zay fa empotry zay dia ody zay ny tamin'ny teo amin'ny anosy teo
ho za hoe io le barrage midetotsika mijanona dia mijanona zay dia ny candidat anankiray Paraine Auguste namita le kabary teo dia naorina daholo ny entana dia miveriny zay ody tonga dia tifiriny zany hoe andamosinay zareo mitifitra ary zako zany a dona teto amiko teto ny ino moa izy ty le bombe sale io a so ihany fa natosika le garde du corps tao anaty tomobile ako a dia voadona le tomobile zany dia naratra le garde du corps dia io a zay efa hoe tifirina ihany koa zany tao an-tany mena dia olona manalina tifirina misy maratra zako anisan'ny tsy haiko na misy misaranareo tamina station Total dia nitifirina am Cédric ao afaka alatsaka raha ohatra ka vola tifirina tao amin'ny station Total satria zany tsy olona zato angamba niaraka taminahy teo ianao zany efa voafey amin'le rindrina amin'ny station Total dia mbola nitifirina ady nitifirina teo foana marary daholo ty amiko tya ny ainan'io gaz lacrymogène io tena misy amaramila anankiray miteny gendarme anankiray miteny hoe ok zay satria station io aza mitifitra nareo station mbola nitifirina raha mipoka teo zany io station io raha mipoka dia zay ve tompona andraikitra am'izany zay hoe mangataka am'zareo tifiro zay zamatozy zay manao zavatra mpilamina ary manazava tsara amin'le gendarme alohan'ny mandeha hoe tia souffleur tia ny basinay aza tifiriny zay fa zay mano hevitra zavatra ara-dalàna zany fanoen-kevitra zany a fa le lalàna zay avoakan'zareo règlement avoakan'zareo arrêté avoakan'ny préfet tsy manaja lalàna satria tsika misy convention internationale momba ny manifestation an-dalambe ka manambara izy fa manakorotana ny ordre public manakorotana ny ordre public ianao tsy manao setrasetra tsy mikitikitika ny fananan'olona tsy mandory fananana tsy mikitika fivarotan'olona mandalo fotsiny ary mahazo tehaka diso ianao miteny hoe reny fotsiny olona azonareo ianao zany hoe tena ianao ty sao dia TGV ianao ty URD fa tsy haiko tsy moa ny anaran'izy ireny fa ianao Gaskara jirevely le zametrakanfantanina asa manao ny asa satria olona tsy toko sy foroana teo tamin'ny sabotsy androany mbola vao maika be ihany koa le olona androany anitosy fa zay nanana fotoana tamin'ny ambassadeur ny Afrique du Atsimo dia voatery zay nijanona nandeha any aingana satria iazakazana zavatra rehetzay mampatonga zako a action zany midana zave fa action ifamono samy malagasy fa misy resaka made naivra olodina zao io androany tamin'ny interview nylaza fa hoe manana programme andorony lapan'ny tanàna ononareo tsy zany teny an'izany fa somahoaka naivra olodina marina ve zany sadisy ve zany manao ahoana sady mba ny fahazarany kio sany mba tiano ataony aman'olona mbola tsy nadoro zavatra zay ny zavatra simba ve teo nandrifiny herinandro fa ny fanananay ho ny sombana vakina pneu ny fiarakodiako maratra daholo zay fa tsy maninona izany manao tsy maninona Gaskara izany mampiseho amin'ny solombaovahoaka mampiseho endrika na herisetra mampiseho basy mampiseho antsy iza manao an'izany olona resano zany mpanao an'izany donc raha manana heritreritra an'izany izy zahay tya 20 taona lany foana ary miezaka foana akoatra filopirenena miezaka foana zany manao zavatra normal ary mitaiza vahoaka amin'ny zavatra normal fa tsy mampiseho antsy tsy mampiseho kungfu tsy mampiseho tsekinina koa le zavatra sehony reny reny mampime reny sady mahamenatra raha za mitoerany andro rajoelona manana solombavambahoaka manao an'ireny tonga dia atsoko za koa efa miaraka amiko a dia tsy mampiseho zavatra ohatran'ireny rajoelona ve niteny anazy ka satria zako za tamin'ny 6 mialatsiny amin'ny resaka ny tantara satria tokony hianatra ho any andro rajoelona ny tantara rehefa izy ny teny tamiko hoe afaka miaraka ve tsika hiaraka anohitra le zavatra teneny sy le zavatra ataony ty fitondrany ity dia keko hoa fa zay fa vonigahatra tsy amrariny fa mbola masà satria miezaka foana za manao zavatra mpilaminana tsisy herisetra ary ara-dalàna dia indray mandeha somary tsy ambaratelo ty fa teneny mpiany misy pistolet teto amin'ny teto pistolet teto amin'ny ceinture dia za taminazy hoe mialatsiny hoa ndray matobe ny tanàna fa rehefa tsika anao amin'ny zavatra andeha ataontsika dia tokony asoanao arinao na tsy haiko ataonao aiza fa mila manao zavatra normal tsika
ary indray mandeha ny teny niasin'Andriamanjato satria olo zay andeha samborona dia niarana tory daholo zay io niasin'Andriamanjato Andry Rajoelina madamany Andry Rajoelina mialy niarana tory daholo zay tamin'ny toerana anankiray mandritry ny alina anankiray dia le tompotrano teny hoe tandre moa izy fa eto amiko tsy afaka mandositra satria antsana be ao ambadika eo de toute façon tsisy mandositra zany mialatsiny teny aminaroa tsika manao zavatra normal tsika mitaky zavatra amin'ny fomba ara-dalàna tsisy erisetra donc tsisy antony andosirana donc raha ohatra zany ianao samboriny fitondrana am'izay fotoana zay sanatria mivavadiany lela dia anambotranao izy amin'ny tsirariny satria ianao io zao nisy nitondra sonao omaly nisy nitondra souffleur omaly dia samboriny dia maninona le olona samborina satria mitondra souffleur satria symbole entinay ankehitriny am'le hoe falohen-kevitra filoham-pirenena mitondra souffleur ohatra ny mampiseho tsy famatorana ohatra ny zazakely ohatra ny kilalao le izy eo amin'izay le style olona ny Rajoelina ihany no miteny an'izany satria aleko mitondra souffleur mampitondra souffleur toy zay ohatra ny ataony zareo mampitondra basy mampitondra antsy dia raha ianao asiako mifidy tianao ve olona solombavambaoaka mitondra souffleur sa tianao solombavambaoaka mitondra basy sy antsy inona ny teneninao voilà mitodika kely atamin'ny satria ianao sy ny candidat sy tendrandrena solonaiko tamin'ny sabotsy teny tamin'ny mena manodidina ny dimy teo ngamba ny bomba mandratra dranomaso nahazo nareo amin'ny rahalahy mandeha nyresaka hoe tsy bomba lacrymogène irery fa toa ohatrany hoe misy grenady misy akora hafa maro nareo samy teny akanja marina ve zany resaka zany ny amin'ireo karazana fitaovana zay apetrainy mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana zao voalohany aloha manohy an'le resaka teo vetivety raha sitrakao jereo ianao miteny amin'ilay hoe fitaizana vahoaka sy ilay fanarahan-dalàna sy ilay mitady korotana hitanao tsara iny any secrétaire général ny antokotiny olona mipetraka ery amoron-dalana ery dia nisamborona dia amintsika miteny zao mbola garde à vue ihany foana zany ve ozy ianao dia mitady filaminana zany ve tsy manana korotana fiainam-bahoaka tamin'ny sabotsy teo mpiaradia aminay tsy maninona dia tonga dia misamborona amin'ny candidatiteny dia niponja amin'izao fotoana zao fa raha zay mpitarika amin'ny samborony maninona nampiroroana zany zay le fitaizana andresana teo satria zany fitanana tiany tsy Christian sy Andry Rajoelina apetraka dia fampiroroana vahoaka olona manaradia aminay dia reny anao mpitaizana faisana karazana sarobavy ane zany tsy samiatrika ny tena olana rehefa zavatra hafa anao tao anatiny eo nikasika ny teny tanymena teny amin'ny akazomanga dia niaraka teo mariny rehefa avy nanenjika izy miraha candidat maro tany tanymena tany zareo dia zay mijoro eo miandry ny namanay teo akazomanga dia hitanao amin'ny sary reny fa tonga dia toraka grenade lacrymogène zay mihitsy natoraka taty aminay izy ary hitanareo fa eo amoron-dalana zay eny ambony trottoir mijoro tsy ajoroana tsona trottoir natanarivo ary azadino fa nazavatra nandratra olona teo iny ary nandratra mihitsy hitanareo fa hatramin'ny fiarakodia ninona misy diana misy viany lasaka tamin'ny pneu inona ny tia natongavana eto Madagasikara zay ve zany mampitiampiseho ve zany ny tsai Christian sy Andry Rajoelina fa hoe mafy be izy mafy be ho aiza mafy be aninona zany hoe ianao mametraka fantaina taminay teo hoe resaka zay vonina ny amono malagasy zany re olon'ireo hitazomany sezany zay ne zava-misy androany Gasikara tsy raharany zay olona marary na izany izy ary tsy manaja na olom-boafidy io na olo-tsotra na izy an'iny fa inona ny hitazomako ny sezako dia zao faneho-kevitra no entin'ny olona amin'ity manomboka amin'ity raha ohatra ary mandeha io fampielezan-kevitra io tsisy mahazo mamory olona tsony kio zany fotorana bomba lacrymogène koa zany ny olona manomboka rapitso zay mitangorongorona amomba e zafatika no ve anao naheno avy tamin'ny Andry Rajoelina alahelo mba nasehony manoloana ny abibiana zay nataony zareo nandritry ny herinandro zay nahitan'izany ve anao omaly alina
ianao mpanao gazety sa nahita fosiny hoe sa nahita hoe toe reo olona reo a miaratsina ny teny amin'ny hoe petao reo olona reo a fa tsy miraharaha zany ako a fa reo olona mpanakorotana dia zay foana ny averimberina mpanakorotana kanefa tsisy zavatra mikorotana fa izy ny manakorotana zay ny zavatra mitranga dia hitanao ve mety ianao raha za filoam-pirenena tamin'ny toerany a dia inona ny zavatra nataoko nantsoko daholo reo mpanao politika reo dia inona ny tadiavinareo ny tadiavinay dia tamin'ny 2018 manko tamin'ny rajona mampianatondra za mambrany gouvernement dia zako nandeha nijerany rajona mampiana rehefa nisy le 73 député ho za tamin'ny rajona mampiana hoe raha ohatra andrimatofoloha raha ohatra hitanao mety dia ajanona ny gouvernement io dia za nisa miala tsy mampaninona fa raha zany nandamin-javatra dia tamin'izay fotoana zay dia nataony nanana fahendreny izy mba nieny ny olona izy misy anisany teny tamiko hoe misotranao zay satria sasany mandalo amiko eto tsy ohatran'izany ny resany zaho a fianakavian'olona nandalo fotoan-tsarotra noho ny antony ara-politika zako manokana nandalo fotoan-tsarotra sady nigadra no voaterinandositra nisy fotoana kanefa nizabe ny tanàna dia niezaka foana hoe miverina satria enolo mbo fidy a zaho a tsy te handositra zany fa niala kely ny tanàna fotsiny ako nandritry ny 3 andro zay monjany nataoko fa za niverina dia rehefa nitenenina amizay zako a tamin'ny 2006 vita ny fifidianana le filoam-pirenena le tonga dia nataony lany premier tour izy dia niteny tamiko hoe tandremo fandeha hogadralinao zaho a tsy mandositra za tsy nandositra ok dia niteneniko tamin'ny tandremo a monsieur rajona mampiana fa zavatra iainanao zao io so dia anao ohatra ny filoam-pirenena rehetra le taloha reny a dia voatery ndositra anao dia ny zanakao mivady aman-janakao enjena isan'andro tsy zany ny tsara hoa fa mba hoe alternance démocratique ary zavatra ampilaminana tsy manana le kolotsaina satria zareo moko resaka fampianarana zany tsy anatin'ny sainy zareo mihitsy zany na hoe fanabeazana zany fa ny azy herisetra vola fitaovana zay tsy maintsy tomobile tsara trano tsara be foana zany any ny anatin'ny loha dia voatery zany a miaro an'izany izy amintsika miteny zao ary tsy azo atao tsy hitamaso io ane manao le fitodrana ohatrany afrikanina reny izy andrajoelona zany hoe mahazo baiko andrajoelona hoe ianao a tsy maintsy mifikotra ny fitondrana io satria lasa very zao contrat zao a very zao vola zao a very zao fitaovana zao a very zao fa aza rahahina mihitsy na zany démocratie sy tanytandalana zany fa mila mijanona fitondrana zany zavatra iainantsika eto Madagasikara zavatra efa niadivana taloha mbola voatery iadivana ihany koa ankehitriny ny ao ho an'ny ankizy ho an'ny vady aman-ja ho an'ny zanakitsika ho an'ny fianakaviana zay ny tena iadivana fa raha nenay zao ngambany ataontsika hoe efa fotoana tsy de lava loatra no atao ara-politika fa ho an'ny fiainany zareo hitanao hoe le raha matoa nandalo tamin'ny télévision malaza be iny niteny izy hoe zaho izy voatorana opération kek avy any province izy hiakatra aty anohitra an'izao fitondrany zao madama efa 7 taona dia tsy ataontsika tsisy dikany zany reo ane mitantanareo mody mivavaka reo isan-kalahady mody miseho ary mivavaka ary manampy ny fiangonana iny cinéma zany amiko cinéma refenao a mino Andriamanitra tsy voatery mampiseho zany amin'ny vola ianao za dia anisany jery mpitantana ny fivavahana maro ary nanambara hoe mialatsiny aminareo fa le fomba fanaovana politika mampiasa ny fiangonana ty a za mpiaro amin'iny tenako za olona vita batemy première communion inona servi la messe rehefa mahita zavatra ohatran'ireny a malahelo satria zako lany mbetsaka tsy mbola nampiasa fiangonana lany mbetsaka tsy mbola nanome pression chef de district lany mbetsaka mbola tsy nanome pression ny olona miasa amin'ny la mairie ohatra na miasa amin'ny ministère rehefa te hifidy anazy faly za rehefa tsy te hifidy anazy dia arabasoa arabatsara inona zavatra ataonao zany démocratie zany ka zany ny zanay ampiariny eto Madagasikara fa tsy fomba ny Andry-Rajoelina sy ny olona mpiaradia aminy non resaka de ataontsika hoe karazana cinéma ianao ary rotikely ihany satria mandeha ny resaka amin'izao fotoana zao hoe ny candidat Andry Rajoelina dia manao cinéma maso no voan-crémogène zao lasa mandeha photo aérolant reo mampileona taminy androany dia mba tiako ararotana kely za posany a tena mandatateraka le fomba fisainana ohatr' zany satria manao vahindraha latsy marary zany a tsy mety ary araky ny fandresahana teo io
efa naika pokaneny masony ary za zao nanatrika azy zany nanatitra azy tany amin'ny hôpitaly ary nahita ny ratra nahazo azy nahita ny ratra nahazo ny garde du corps fa noho ny fandaran'Andriamanitra tsy napokan'iny masony iny ary mbola natao opération nangalana ny éclat tao anaty masony tao ary fantatrao tsara raha olona mba mieritreritra kely ny olona miteny an'izany fa io loha io a no mitazona ny équilibre ao anaty sofina na amin'ny maso ary izy tsy afaka mandeha mijoro elaela intsony izy a noho izay zavatra zay ary professeur no mijery azy ary name anazy a ITT na fitsarana miasa mandritra ny 30 andro dia tsy maninina koa zany reo professeur nanao anazy reny non alonga amitsika kosany a mba amin'ny fomba fitenin'ny tanora am'izao hoe mba ataovy sérieux fa fiainan'olona zany tsy azo atao kilalao fa dia tsy ekena ny fampiasana herisely ohatran'io dia io efa nametraka fitarainana izy a inanivo ny fitsaranavo mba lalam-panorenana androany a milaza fa tsy afaka mandritra ny 30 andro hiatrika nyty fifidianan'ity raha ohatra mbola misy ihany io fifidianan'io anjaran'ny fitsaranavo mba lalam-panorenana ampiatra lalàna ve sa tsy ampia lalàna indray manomboka androany a satria voalaza ny lalàna antsika zany tsy hoe ny anjery izy ary ny tokony misy rengerany tena marina tokony misy enquête ny sokafana hoe iza no nitifitra anazy ary natonga anazy naratra ohatran'iny raha tena tanytandalanytsika zany no tokony ady hevitra mipetraka tompoko fa tsy hoe le olona naratra raha hoe ny anjera teny ambony totohatra izy nasanatriny vavany hoe tafotoana ny natonga an'izay fa araka ny voalaza teo a tsy misy mirarahany zany fa potehana le fiainam-bahoaka dia potehana ny fiainan'le candidat ary zay candidat mihitsy no enjehana amin'ny toratoraka grenade io tomobile potehana izay enjehny hitarao amin'ireo sary io fa toraka ty aminay mihitsy le grenady mba miantso an'ireo mpitandro ny filaminan'ireo a ny ray androany a ny ray aminareo nge no foloanareo hoe dia ohatrany inona zany ty Madagasikara hoe tsika ity asio fanajana le izy fa tsy nanompanareo a ireo candidat reo fa tsy nanenjika anareo reo ny olona isara zava-manana nolaza fa hoe iala-pitandro filaminana satria ohatrany hoe manana hainina amin'ireo le zandary reo nareo lasa manenjika personnel sotranyzay nataonyizany tena manana risarana valomanana matsy izy no mamboly fankahalana ao anatin'ny gendarmerie fa zay a na ny mpiambona anay a na ny tompona andraikitra eny an-tanàna anay a gendarme dolo miperaka any ambanivohitra hoe gendarme ny any tsy mbola niady tamin'ny gendarme zay ireo na hoe andeha maky ady amina gendarme fa izy mihitsy a no mamboly fankalana ao anatin'ny fiarahamonina izay nge io edivana io koa hoe aza-pidina ny malagasy ajao ny mangarahara dia zay mahavelao izy safidy zay olona tiany a ao anatin'ity fifidianan'ity satria izay no mahatonga korotana teto Madagasikara izay foana no averimberinay a ary zay nitolomanay io tsy te ahita olana amin'ny fireneny zahay za zao ohatra fotsiny manao lola zany gendarme zany na gendarme aminay ao na ny Tomasina na izy tsisy olana mihitsy impiry zay mitondra fitaovana mitondra kodoro mitondra inona amena ny gendarme satria mankasitraka ny asany sisisy fa rehefa misy herisetra tahako zao abibina tahako zao dia jerevanao le izy a tsy polisy le nanao le izy jerevanao le izy a tsy maramila nanao le izy dia raha sitsiny raha ohatra za zao mihitsiny anisan'ny teny amin'ny seg gelé zay avany Tomasina hoe tena amon'ny rahalanao ve anao satria tsy mitovy hevitra anao satria seg azadino congrès ny TGV tonga seg amina tenue maramila zavatra tsy fahita teto amin'ny tany sy firenena mamonjy congrès ny TGV zany hoe manao politika zany izy eo ampitatanana ny gendarmerie dia izy mihitsy ny teneniko hoe mba raha za place ny seg dia reo olona namparatra olona reo a convoquena daholo ohatrany teny azo zay asio enquête hoe maninonao nitifitra nga nisy sommation nga nisy hoe tandremonareo fa raha mbola manohy nareo dia tifiriny tsisy an'izany mbola lavitra be dia efa nitifitra zareo vararaka taminay mianakavy nefa tao reny mpianakaviana betsaka vehivavy be voka olona tsotra inona misy olom-boafidy filoam-pirenena taloha tsy ny raha ny Andry Rajoelina fa nampisainy Andry Rajoelina ny tena sainy ary tsy Andry Rajoelina rery satria raha Andry Rajoelina fotsiny jereko a somary fantatro kely izy a ok mahita fa miara-tsy fanahy izy ok
mahita fa miaratsy foana mifanany izy manao cinéma to ambadika ato mody mivavaka sisa fa miaratsy fanahy Andry Rajoelina fa misy olona ratsy fanahy ambonimboniny Andry Rajoelina miaradia amin'ny Andry Rajoelina ary manome baiko anazy ary anisan'ny tena manapotika ny toe-karena eto Madagasikara tsy azo ekeko zany za mahafantatra zavatra maro tsy maintsy mijoro donc momba ny fifidianana io manome baiko zany izy zao hoe aza sina zany fifanarana politika zany manome baiko izy miteny zao hoe tsy maintsy tazominy prime ministre io na inona na misy faty olona zany misy ny teny zareo na misy faty olona tsy maintsy mijanona amin'io seni tsy maintsy mijanona an'io ny zay malahelo anao maheno an'izany fa za mitoerana Andry Rajoelina dia amanao enquête hoe izy antifitra reny dia miteny ako amin'ny télévision mialatsiny aminareo naratra fa dia ampinanareo zay naratra satria misy olona ne maty tamin'ny jeu des îles mba nisy ny teny ve hoe deuil national jeu des îles fa ny anazy le fety ihany ny azy ny tena important aminy fa le olona maty tsy rarahany misy olona betsaka ne maty tamin'ny jeu des îles prime ministre soko mpikambana gouvernement ohatra ny teny amin'ny hôpitaly ihany maty tamin'ny hôpitaly izay ny olona rehetra nandeha hôpitaly daholo zany teny zatra tadiavantsika fa mbo hoe izy ny tompony andraikitra manao stade ianao soi-disant stade manara-penitra nefa ny tsisy resaka vavady ngezabe ohatra zao fidirana tsy normal reny mba nijerefa zany mahita stade de France za mahita parc des princes tsy ohatrany reny mihitsy fidirana fa tena misy zavatra lamina tsara ry infrastructure mba isoroana amina zavatra ohatrany reny iverena kelako tamin'ny filaminana hoe ny syndicat police zao reny nanao fanambarana hoe tsy mankasirika ny eriseritra ny tafika ihany koa tsy de tena tazana au premier plan fa hoe ny zandary zany ny tena mafy inona zany mety hoe andikanareo an'izay trango zay ao anatin'ilay izy amin'ny matena hoe mpanao politika mialatsiny fa tonga de teneniko satria vahoaka koa mijery antsika fa alina ny andro reraka koa izy tsotra io fitondrana io mbola tsisy olona anatina fitondrana teto Madagasikara na anatin'ny enimpolo taona manambola be tsy tokony tsoforoana mitovy amin'ireo anatin'ny fitondrana reo mbola tsy nisy nandritry ny enimpolo taona olona manana ankaiky ny milliard de dollars fa efa misy zany eto Madagasikara olona manodidina amin'ny politika lasa manana milliard de dollars anisan'ny problème ny Andry Rajoelina tamin'ny tsify soarovina natsiny anako dia resaka 400 millions d'ariary 400 millions d'ariary zay nitakiny fitondrana tamin'ny société Injet tamin'ny fotoanandro zay ny anisan'ny anatsony dikan'izany tsy dia nananany loatra zany le 400 millions d'ariary ankehitriny na 40 milliards d'ariary ary tsisy olana amin'ny Andry Rajoelina satria naninona satria nanana usine vaovao izy non satria nanao exportation izy non satria izy nanana orinasa miroborobo tena voalohany eto Madagasikara tsy etompoko fa fanotokodona am-panjakana zany rehetra zany tsy azo ekeny ary anisan'ny miraitsy kombakomba aminazy amin'izany dia mazava be Andriamatoa mamy Ravatomanga ary toeriko ananako profo na amin'ny resaka lavaniny na amin'ny resaka letchi sy ny sisa donc zany mbola ioranga io anisan'ny baiko io zavatra rehetra io ary anisan'ny manome baiko hoe viser les candidats non tsy mety zany tsy ananako profo anio fa mbola mitady ny profo zahay dia ny gendarme ampiasaina dia tsy gendarme ampirinasa fa olona mena tenue fotsiny fa misy société na sécurité zany ony eto dia anisan'ny maka an'ireny olona reny dia mercenaire zany izy ao anatin'ny gendarmerie dia mitifitifitra anay ohatran'izany zay mahatonga anahako matahotra zay mahatonga anahako satria manko ianao miteny hoe tsy vakinareo 13 mai tsy zako aloha tenako manokana Roland Ratsiraka fa ngao moa vaky 13 mai dia iova amin'ny fiainan'ny Madagasikara non donc zany tsy tanjoko hoe tsy maintsy mamaky 13 mai amin'ny fomba abibina rehetra zay mety hitrango eo non fa nasoantsika hoe manana familomeny ihany nareo fa raha manana opportunité nafana namova ny lalan-tantara teto Madagasikara ary nalalaka tamin'izany daholo ny olona rehetrarehetra zay ny programme anay efa tsy mahazo toerana hafa malalaka toerana ahafahana maneho hevitra fa maninona moa i Andry Rajoelina ny afaka naneho hevitra teo tamin'ny 6 maninona ny afaka naneho hevitra teo tamin'ny 20 ary maninona zay telo 20 ny tsy afaka maneho hevitra eo zay fotsiny hoe fantaina tokony mipetraka dia zay zavatra zay any tena zava-dehibe tokony fampidiniana ary amin'izao fotoana izao hitanareo fa eran'ny Madagasikara
manao an'io diabe miakanjo fotsy daholo ny olona rehetrarehetra misy antony ane zany misy etaetan'ny olona tsy voava zany ao anatiny eo resaka sivy-soroarivo ianao valiny soroarivo lay machine administratif mihitsy nefa nikatso tam'izany nandeha nidina an-dalambe daholo reo administrateur civil ampiasa-panjakana sy ny maro samihavatra amin'ny sekoly azy nikatona tamin'ny fotoanaviny nareo nge ty tsy tonga am'zanytianao atongavana zany hoe ao akatso ny firenena rapport de force mantsy nyresaka eto anatin'le izy ka zay tsy any amin'ny fanakatsona ny firenena tompoko miady hevitra ataonay anoany fa fidavana vahaolana ho an'ny firenena zay ngeny tsy mampitovy amin'le izy nafantariko ihany aminareo maro anisa mantsy satria milaza ny filofa ny maro anisa dia momba azy sy ny fifidianana fa tsy any amin'ireo mpanakirotana science candidat reo raha ny fanambarana ka milady izy ny teny azany ary novakiny ny andininy fahadimy mihitsy tamin'ny lalam-panorena tsy possible zany resahany zany tsy possible asoro reo aza-pitahorina ny vahoaka aneo hevitra de ho hitanao eo hoe iza ny maro anisa tsy izany tsy maro anisa ary profefanameko anao teo le izy hoe latsaka faninana taminy ane zay tamin'ny resaka sénatorial teo hoe afaka mifaninana tsara lanidolo ny candidat narotsakay zay zany de efa manam-pirofo fa tsy hoe tsy azo resena akoriny izy na nampiasaina daholo ara na procureur na lehibe any faritra na inona na nyherim-be ny tanàna sy ny mpanolotsaina mbola lany any zay tao anatin'le izy de zay any mahatonga ninay miteny hoe ataovy malalaka fotsiny raha ohatra ianao tena sportif amagny araka ny filazanao de mahaiza manao fair play hoe ataovy mitovy ny règle de jeu faza manao faux sportif izy zany matahotra anareo androany mahatonga izy matahotra mandefa mazava ho azy le izy ianao matahotra androany fa zay tsy matahotra anazy kodiny fa nanazava taminao na zay zao efa impirina andalina misehatra fifidianana ok ary nangalarana vato natetika ok de efa manazava aminao zay fa zay tsy matahotra mizan'izy fa zay koa efa leo le alabato efa leo le maire lany reny kanefa rehefa tonga ry amin'ny tribunal administratif na conseil d'état de vita ambony latabatra leo an'izany zahay satria tsy zany ny tena fiainantsika eto Madagasikara démocratie no resahana donc zany mba hisoroana amin'ny fisino hoe angalabato Andry Rajoelina de lany Andry Rajoelina satria efa voalaza teo daholo le inona ny ratsamangaiky rehetra nampy anazy de hitondra izy de nidina dalambe ny olona de rodana indray firenena de anatin'ny crise de misy olona maty zavatra efa niainantsika ane zany le tantara zay zany tsy tiany Andry Rajoelina fantatra satria be loatra le mpibaiko anazy be loatra le vola ampelantanany zareo satria fantatry zareo hoe raha vo miova ny fitondrana tandremo fandeha ONGM-reo atsika salamy nataony zareo nanentsika ny sasany zay donc zany zay foana zany fiainantsika eto donc zany ianao milaza hoe tam'ireny ny misy force administrative tam'ireny tsy nampiasa volana iny olona tamareny fa nanao zavatra mipantsorana zareo tam'izany momba n'izay zavatra zay momba n'le crise fa ankehitriny jerevinao zao 2 milliards d'ariary namenan'ny gendarme tamin'ny herinandro lasa 2 milliards d'ariary zavatra tsy fantatrao ary anisan'ny zavatra nytenen'ny masovo maromaro taminay androany dia tamin'ny Zuma nanao fanambarana ministre ny affaires étrangères hoe tsisy voly zahay de CENI koa nilaza hoe tsy mbola nameny prime ministre voly zay fa mila mandeha mijery amin'ny prime ministre zahay zany hoe vola anaovana fifidianana zany zao misy problème amitsika amin'ny teny zao anio talata moa androany anio latsinainy misy olana arabola ny CENI satria ny vola alefa antoeran-kafa ny tena olana ane zay zany manaprofo fa tsy indépendant io CENI io fa zay tiana anaovana azy zany hoe zay fanapaha-kevitry tsay kristian zany hoe rehefa omeko de omeko rehefa tsy omeko de tsy omeko de ahoana moa ny afahantsika amin'ino zany fa hisy fifidianana madio sy mangarahara eto raha ohatra hoe tsy indépendant ohatran'izany le CENI zay nge ny olana amin'le izy totra ny lazaina teo hoe androany tapitra ny mandahandy ny tanàna le CENI tsy miteny hoe rovinanao tao le izy nefa ny lalàna mazava tsara mametraka an'izany hoe anjaran'ny CENI ny manome calendrier any amin'ny gouvernement de ny gouvernement ny mamoaka no manaiky na tsy an'izany daty zany matoa zany tsy mivoaka zany zavatra zany no ray tsy kombakomba zany ny CENI sy ny gouvernement satria ny gouvernement araka ny lazaiko anao teo
tia ampiasan'ireo ben'ny tanàn'ireo amin'ny fifidianana. Dika zany zany senia manao ny kilalao an'ny gouvernementa ihany zany rehetra zany gasikara zany nijoronay hoe mba tsy iverenantsony satria zany miainan'izany tamin'ny mazaben'ny tanàna na ambanivohitra zany teritery zany zavatra tsy manjary zany nijoroko tamin'ireny 7 reny hoe tsy mety zany fomba zany satria tsy mitondra fampandrosoana ao Madagasikara dia androany 7 dia mbola mijoro amin'izany ary mbola ijoro amin'izany foana satria tsy mitondra vokatsoa ny firenentsika tsy mitondra vokatsoa ny taranakitsika zahay tompoko no ijoronay rehetrarehetra eo na manana ny programa pampandrosoana tiana hoe tanao Madagasikara zay samy manana sainay daholo zay fa kosa samy mahatsapa no hoe mba misy fototra iombonana tokony ho apetraka ka na iza hitondra n'ity firenentsika ity rapitso dia mba mandova zavatra tsara izy dia manatsara an'izay fototra iombonana izay ahafahana manangana trano lehibe iray mijoalajoala fa tsy hoe potehana ny fototra Madagasikara mipotehany Andry Rajoelina nge zao ny présidensan'ny république satria famindram-pahefana tokony handeha ara-dalàna navadibadika izy say kristian tao potehany koa zany eo an-daniny eo ny antenimeran-doolona zay androm-panjakana anankiray satria tokony handray fahefana dia efa fanafotsiny zao efa avy mipotehany ny antenimeram-pirenena satria nisy motion de censure nandeha tao dia mibanany sy ny fafany ny potehany notre cour constitutionnel satria ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra mivoaka ao dia fanapahan-kevitra tsy manaraka ny lalam-panorenana iarovana ny tombotsoany manokana ny potehany ny fitsarana zay mahalala tsara fa tsy afaka mamoaka ny certificat de nationalité satria izahay malagasy miara-miainga dia nandefa tany amin'ny tribunal de première instance mihitsy ny hoe tia tompoko amin'ny fomba ofisialy ny taratasy ma frantsay nangataka ny zoperenena frantsay ny Andry Rajoelina potika daholo zany ny androm-panjakana rehetrretra eto Madagasikara noho ny olona anankiray sy manodidina azy sy ny ekipany dijery fotsiny ohatran'izao ve izay hoe aloha potehany hoe Madagasikara io satria zareo no te hitondra n'ity fireneny ity am'izay tia nanaovana azy zany kosa tsy nitezananay zany zay mbola ijoroanay ary mbola itsonay ary etsonay namanay rehetrarehetra eran'ny Madagasikara ataovy ampilaminana sahiny joro fa ho antaranakitsika io fa izahay raika amby folo mianaka dia nivonina tamin'izany iaro an'io fantatray fa nyray aminay ihany no lasa filoham-pirenena fa kosany io raha io irinay mba hitondra firenena vanona fa tsy sanatria akory hoe rehefa tsy ho zany ho filoham-pirenena io dia zay alehany ihany elena zay asimban'le firenena manahoana ny mahakasika an'ireo mpanaradianareo satria resantsika teo ny secrétaire général natoko ty Marina Andriamasoa zao 20 andro zao izy androany nitazoma rano vavao ny Real TV moa to dia niresaka misy hoe samy mifanilika na ny zandary na ny mpitsara ny ray anderaraha ka zay ary ngely izy manaraka lalam-pandrenana maromaro ny olona nitsaponja maromaro ny olona voasambotra mandeha nyresaka ohatrany hoe tsy rahinareo ve reo oloreo inona ny action ataonareo zany mba hamoana an'ireo oloreo sy arenao tena tsy manara-bavo zany ianao andasa aloha mialakotsima tapahamijanao eo amina hoe avoainy SNT fanambaranareo vaovao mihitsy tsy manaraka vaovao mihitsy ianao fa hitsiko tsara fa ny avokanay rehetrarehetra dia miaro an'ny SGNTIM hitanao fa nisy collectif ana candidat SGNTIM ihany manko ndresaka fa reo voasambotra rehetrarehetra ny avokanay rehetrarehetra dia nanampy ny candidat Andry Robel ary zay rehetrarehetra dia nanao tsy paipaika mihitsy nandefasana azy nakany ivelany ny androany ariva vao fantatray fa nampidirina ponja reo olona zay nisamborona tamin'ny sabotsy reo dia fiasa amin'izany koa ny avokanay rehetrarehetra ary miasa maimaimpona reo avokanay reo satria mahatsapa amin'ny zavatra tsy ara-dana dia mba miangavy ianao Gasikara miasa mba miteny ianao hoe misy milaza fa tsy miraharaha le izy anjaranareo mpanao gazety kosa angambany alohan'ny lazana zavatra ny manadiady tsara hoe misy action nataon'le olona sa tsy misy izy fa raha ohatra kosa onono ny hitondrantsika vaovao dia tsy noho ny olona tsony vaovao avoakatsika na ny olona naratra dia collectif de candidat reo miezaka mandray an-tanana na olona migadra dia zay rehetra reo miezaka mandray an-tanana ary mandeha mijery ny procureur zareo dia ny procureur mihitsy mena malazava Gasikara mialatsiny fa tena fantatro izy fa tsy mety
fa tsy ato amiko tsony le izy fa misy baiko avy any ambony. Donc zany ministre de justice zany lasa atao fitaovana indray zavatra efa niainana teto zany amin'izany zavatra rehetra zany mampalahelo zany. Tadidiko tamin'ny fotoan'androny nisy moment hoe fampigadrana olona dia satria zavatra rariny le izy dia teny tamiko le ministre hoe inona ny hevitra ao izy satria retraite olona reto tokony atao AMD tokony samborina sisy malaza ho reo olona roa amin'ny lafiny politika misy matoky ako fa tsy hitondra fitoniana ho an'ny Madagasikara zany fa raha ohatra treko hoe amande ny mahazo anazy arabola dia zavatra hafa ao zany fa le izy fampigadrana tsy rariny ho tsy mety satria tsy ohatra tokony asehontsika vahoaka malagasy tsony zany zay nitoerinay nandritry ny 20 taona zay ary tsy vitan'izany fa nareo ve gaga androany izy mampigadra ohatran'izany aingana sy maharitra kanefa mbola hita fatatreo fatapoko fatapirenena fa maro ane ny olona zao mbola mponja nefa tsy nanao ninina raha tsy resaka fotsiny Rodi Merci azo fatatsika fa niendrikendrena hoe nanao meeting tany Ankatso tsy haiko nina tsony izy dia inona dikana reny meeting olona 20 dia gadrenao le olona 36 mois na tsy haiko firy donc zany satria le izy contraire amin'ny Ravatomanga madame Rodi Merci anisan'ny antso anady nanazava taminahy inona ny hevitra andeasena manao taratasy Rodi Merci fitaka ho io fa naroza manaiky fitahana fa tazomy fotsiny ny hevitry nareo hatramin'ny farany dia zareo moa tsy amin'ny toerana za tsy amin'ny toerana zareo tsy tantiny tsony le mpigadrana dia nataony le taratasy nefa vao maika aloza donc zany tsy reto namantsika reto gadraina nitondra sono gadraina satria mipetraka ohatran'izao miandry anay ne zareo to Akazomanga dia hitan'le gendarme be dia be le olona dia tsy maintsy nahazo baiko hoe tena apartao dia tonga dia sambory dia olona mandalo fotsiny inona zany tsy zatra ataoko tonga atsipy ohatran'ny akoho na ohatran'ny lambo anatin'ny tomobile tonga dia any an-tanimora zany le zavatra mitranga miisak'izay mba miaro an'zareo mba miteny ary isak'izay miona amin'ny masovo reo dia manazava hoe tsy manaja ny zon'olombelona tsiny ty fitondrany ty tsy manaja ny zo fototra tena vao mainka apotika mandritra amin'ny fividianana taitra daholony zareo jiaby mahita an'io zay mahatonga zareo nanao taratasy tamin'ny fitondrana hoe mba ezao ajaina ny fahazahoantsika fividiana mangarara ekeny rehetra ary ejao ajaina koa ny zon'olombelona nahazo taratasy momba an'izany le zareo ny mpiara-minomby nantoka iraisam-pirenena ary ao anatin'izany ihany koa ny ONG eto Madagasikara sy ny organisation de la société civile eto Madagasikara nanao fanambarana daholo amin'ny tsy fanajany zareo ny io rafitra rehetra sy ny fombafomba ratsy zay ataony zareo ankehitriny io donc zany ianao manko miteny hoe nareo miteny tsy izay miteny fa ny olona miteny CSS zao miteny ihany koa contre an'izany ny syndicat ny magistrat zao vao omaly nandro maraina izy iny nanao fanambarana koa momba an'izany azonao ianao aza mitongilana ianao fa le mitongilana io tsy haiko ianao lasa miaro an'andro rajoely ianao miaro avatomanga foana ianao tsy mety io tsy mety mametraka fanontaniana tsy mety aiza iza ny toeran'ny fikambanana iraisam-pirenena satria ianareo dia niona atamin'ny solotenan'izy ireo na ireo masivo miasa somony reto Madagasikara solotenan'ny OIF ny solotenan'ny SADC maro samihafa samy efa niona taminareo iny androany ny masivo ny Afrika Atsimo afaka manome an'ilay resaka ny ambadika ny rito ve ianareo satria manahirana ho anay mpanao gazety vitany fionana mikatitra aminareo dia tsisy mamaly nareo mba omeo karazana retisika hoe révélation kely any ambadika aiza ho aiza ny toerany fianakaviam-be resam-pirenena indrindra fa ny occidentaux zany tiako andrasana androany satria tsy mbola mahita position mazavitsika eno fa nan'ny frantsay ihany koa tsy manino zavatra mipetraka aloha le misy ny zavatra ngeza be angambany dia zao kosa raha-pirenen'ny Madagasikara ty sy raha-pirenen'ny Malagasy tsy misy zavatra miafina miady hevitra zay miseho any fa kosa ny zavatra angatahany rehetrarehetra dia ny andraisantsika Malagasy andraikitra sy mba andraisantsika ny tena fanapahan-kevitra matotra ho an'ny firenentsika zay ny mahatonga anay ny hoe nanantona na ny société civile na ny FFKM na ny maro samihafa ary mandresy lahatra anazy ireo ny hoe andaotsika samy Malagasy zegny io ady hevitra napetraka io
andaotsika samy malagasy no mipetraka tany landabatra boribory mitary vaolana ho an'ny Madagasikara ary ireo olona iraisam-pirenena reo dia mampirisika an'izany daholo raha itsika samitsika arana tsy mahay mifampiresaka tsy mahay mandamina firenentsika dia ianao hoe mieritreritra Madagasikara fa dia olona ny dilam-bato any dia nieritreritra ny andamina ny Madagasikara alohatsika zay koa dia zay dia fampitaizana ary zay koa ny hevitra hoentinay amin'ireo vahoaka hoentsika ireo hoe andao ataontsika mpilaminana tsy ampidinitra tsy manana tombony amin'izany ny malagasy zareo mandray anjara amin'ny famahana olana eto Madagasikara manampy antsika fampandrosoana amin'ny Madagasikara fa itsika aloha ny tompony famahana an'izany voalohany ary zay ny joroany eo ary isorana ny FFKM amin'ny maray mandeny anazy ary manaja azy zay tsotrany olona sasany zay tena manaja azy satria zany ny fitaizana malagasy atsika zany mamalagasy atsika izany koa ny fahitam-baolana eo amin'ny fiarahamonina malagasy zay fanajana amin'ny maray mandeny sy zanak'izay ary mahafantatra zany ary mahatsapa an'izany ireo eo amin'ny raisam-pireneny ireo hoe izay ihany koa no mety amahana ny olona eto Madagasikara fa vonony zay ny amin'ny tanana ka io zao ny FFKM zao malagasy samy malagasy tsika zany zao ny FFKM mangemplaza jano ny etsika na ny fihetsika mety hiteraka fanakatsakana na ny adinika zay matao mety aomby ihany ve zao ny FFKM ao anatin'izay fifampiteniana zay satria natao zao mitaky fitoniana ny riakanja midaroka bomba ka tsy mifanohan-kevitra zany rehetrarehetra zany fomban-javatra zany fomban-javatra zany fa ny zava-dehibe aloha dia mijorony amin'ny maray mandreny azy dia fanajana samy mamalagasy amin'ny firafitra malagasy eo anatin'ilay izy ianao nga na tokantranonao ary nga na teneninao ary ny zanako nga eo izy dia manaiky an'iny fa zava-dehibe aloha dia ny hoe afaka mifampiteny sy mifanoro zay fotsiny ingenao angatahany ny FFKM avy mahaolana na vahaolana ihany ve FFKM tsy amahaolana nasa aloha averina tsara fa zay koa ma tsy fahadisoana ngezabe mpanelanelana izy ao fa tsy hoe manana vahaolana hoentina ny FFKM makory ka ny kandidato herina reo tsy mbola namaliny atsy ny FFKM na fa sotelany nalefany nge tamin'ny FFKM iny efa nazava iny zany hoe somary natahotra zany Andry Rajoelina iona taminay dia hoe aleo ny solotenako no miona amin'ny solotenany zareo tsy dia any loatra ny olana fa mizotra tsara ny ataontsika hoe dinika zay ataony zareo momba n'le zavatra rehetra voaresaka teo hoe inona ny takinay ohatra meko zao dia hoe mila mamaly fanontaniana ny olona rehetra hoe inona moa dikan'izany fifidiana anatin'ny fitoniana aminareo ary ekeny rehetra dia samy nanome valiny teo dia candidat rehetra moa raha tsy neny Andry Rajoelina dia mitovy ny valiteny dia le fitakiana rehetra voalazy reny fa ro manaraka an'izany miezaka izy FFKM fa FFKM koa ny fantatro fa fitahan'ny Andry Rajoelina zany hoe efa fantatra Andry Rajoelina tsara fa izy tsy handeha amin'izany fifanarahana ara-politika zany sanatriany vavy odiny lela raha tsy ny amin'ny tenan'izany raha tsy hoe misy zavatra loza no zao ny tranga dia tsy handeha amin'izany Andry Rajoelina eritreritro manokana zay fa tsy eritreritro ny besiny maro fa eritreritro manokana satria efa teneniko taminao teo fa izy mahazo baiko hafa izy azadino fa misy zay baiko zay profony zany rehefa nanao motion de censure zay dia efa nifidy efa vita efa lany dia nahazo baiko ndreo hoe ataovy tsy ara-dalàna iny dia natao tsy ara-dalàna le izy dia zay zavatra zay miezaka ny FFKM arajainay ary manao bravo aminy satria mba niaraka mipetraka aloha le 13 kanefa ninona zavatra hitranga rapito zao dia mbola hitoy zareo amin'le dinika zay ohatra mivoalazanao teo FFKM anisan'ny anana eritreritra hoe tokony ajanonareo le fidinana an-dalambe rapitso dia tsy ny andany ankilany koa tokony mba mijanona izy zany tsy manao propagande zay ny mety voatazona amin'izany satria zay olona manana fahendreny fa voatazona amin'izany ve le ankilany dia ankilany nefa fa manao fiantsina fa manao an'izao hoe zay tsy maintsy manao propagande fifidianana ihany vaolana fifidianana anatin'ny ankaterena ohatran'izao anatina osika ve vaolana ho an'ny Madagasikara fantatsika tsara fa tsy zany ny vaolana donc zany miezaka ny FFKM ary anisan'ny zavatra somary diso kely ary ny fitany Andry Rajoelina ihany koa ny avantsika ny andilam-bato dia ino teo avy aty zao ny SADC dia rehefa mandefa message ny SADC hoe andehan'ny Madagasikara dia ozy izy zareo hoe tsara nareo tonga aty fa après le 10 après le 12 zany hoe efa manomboka zany propagande zay hoe vo tonga aty le SADC dia inona tsony moa ny tonga avan'le SADC aty amin'izay fotoana zay nefa le propagande efa manomboka
dia zay zany ameny pression amin'iny zany izy le SADC hoe fividianana ihany ny ilaina, fividianana ohatran'izao ihany ny ilaina amin'le fombafomba. Le fitakintsika zany fitakin vahoaka malagasy ny manana zany fividianana madio zany zay fotsiny zany le fanodikodon-tsaina zay ataon'ny Andry Rajoelina amina communication sisa zany karazana manao ino moa izy ty le fombafomban'ny tamin'ny fotoan'androny reny zany le lavage de cerveau le ataony amin'ny vahoaka malagasy zany tena mampalahelo indrindra ho amin'le vahoaka momba anazy dia adino zareo zany le votoanton'le zavatra ilaintsika na dia olona ny Rajoelina ne mila an'io koa hoe zavatra filaminana fividianana mandeha mangarahara ary ekeny rehetra donc zany ny SADC zay tokony ataontsika hoe izy zany ny tompony andraikitra voalohany amin'ny crise manodidina eto zay vao mandeha ny Union africaine dia rehefa vita ny Union africaine zay vao mandeha ny Nations Unies donc zany ny SADC mibaiko voalohany fa zavatra tsy karitra fotsiny zany amin'ny zavatra eninay androany dia tsy manambola zareo andehanana amin'ny fividianana amintsika miteny zao. Amarana ny fandarantsika ny fangatanareo dia nifototra tamin'ny tsy fanekena ny candidat izay tsy manana sopireny malagasy mitaky ny andravana ny seny mba ny rehetra matoky an'izay rafitra mpikarakara fividianan'izay mitaky ihany koa ny ananganana ny ataontsika ko électoral spécial na ny CES ary indrindra io gouvernement zay collégial io ny andravanana io ary gouvernement zay iantoka fividianana ekeny rehetra tsy mitanila androany mifanotaniko dia hoe raha ohatra ka tsy abotira mihitsy raha ohatra ka tsy heno anareo mihitsy ny ankilany raha ohatra ka tsy ho tanteraka mihitsy zay fifanorinareo zay fa andeha foana ny etsy-ankilany na ny fividianana na ny propaganda ny rehetrarehetra inona no ataonareo tonga ngamba efa voavalitsika zay tao efa nisan'ny namaly amin'izany za mbola veriko foana tantara hoa tsy atao fanadino fa mila raiketina tsara ao anatin'ny saina ao anatin'ny loha fa Andry Rajoelina raha vao izotra amin'izany izy dia ho tsarainy tantara izy ary mety ary zavatra loza hitranga eto Madagasikara fa io tsy azo atao an'izany io satria io tsy resaka orinasa nenazy fa fiaina amin'ny vahoaka malagasy no avy vahoaka malagasy anatin'ny 5 taona manaraka asadino fa izy efa naka fitondrana ankeriny tamin'ny 2009 satria zay zao tsy nantanina mihitsy hoe Andry Rajoelina ve nitianareo hitondra non jamais izy tonga dia niaraka tamin'ny Ratsiraolona tao nikonokona tao tonga dia nanambara hoe zako zany tondra firenena autoproclamation dia zako zao mihitsy nandeha tamin'ny Andry Rajoelina avy nantsony ambassadeur ny Union européenne hoe enao izy tokony mba miteny amin'ny Andry Rajoelina ho condamné izy raha anao an'izany investiture zany amamasina rapitso nakany aminy ako dia niteny taminy azo atao io investiture io ataony fa jaloux indray za hoe tsy manaiky anazy hitondra fa izy le fatako fa tsy manana traikefa tsy manana mba ilaina traikefa io resaka fitondrana io dia nataony foana le zavatra diiny izy iny vao maika akatso ny toe-karena sy ny sisa ankehitriny zavatra tsy azo adiny efa nitondra tetezamity izy efa nanao mandat anankiray heritaona motsy ny 4 ans nataony tetezamity ok androany izy efa nanao mandat faharoa efa tsy tokony izy tsony zany nitondra satria efa nanao 2 mandat izy ray tsy ny fidina ray ny fidina fa ny parlementaire Pombasa ary teny amin'ny Ivany mbola teny afaka ataonay 10 taona no mandanao dia voahitsinay ny article 42 gasikara reny parlementaire ny teny reny ange rehefa reny any le nioby an'le teo aloha koa dia nakaiza le fitondrana teo aloha niobiana izy reny zay le fanovana titsika hoentina eto Madagasikara hoe mba zavatra manara-dalàna ary zavatra ekeny rehetra fa mahasoan'ny Madagasikara averimberiko foana le izy ny hoe ny fototra Madagasikara androany 80 taona teo arina no mila apetraka tsara amin'izay satria hita zany zay nanana tantara lava 80 taona tsika afaka nisitona lesona tamin'ny tantara araka ny voalaza teo dia tsy tokony amerina ny zavatra tokony hiteraka olana eto ianao miteny teo hoe karaha ohatra rio mandeha amin'izao sy mandeha amin'izao tsy malalana izana ianao fa tonga dia any amin'ny crise ny efarany zany na io rapitso na rafaka pitso dia maninona tsy vahana den'izao le izy satria tsy izahay mpanao politika eny tena vomafy rehefa misy ny crise fa nivoaka tsotra ery ary ny divana io dia izay mihitsy ny hoe aza mba ny fitiavatena amin'ny mpanao politika no atao miazakazaka andrombaka fahefana fotsiny
fa le tombotsoam-bahoaka mihitsiny a io edivana io hoe andao re mba hametraka fitondrana sy fahefana sy firenena milamina sy ekeny rehetra tsika mpanao politika fa tsy hoe miazakazaka hoeny fotsiny aloha dia avy eo hoe rehefa tonga eo amboarina efa nanao an'izany daholo nandritra ny 80 taona tsy tanteraka le izy fotoanany zao a amerenana zany amin'loniny raha nataony araka ny ara-dalàna ny io zavatra io hoe tena bravo mihitsy ny ao anazy hoe le lalam-panorenana constitution tamin'ny 14 zay napetrako dia androany a mampiatra azy dia ampiasaiko eo araka le mifanarahana tamin'ny 14 na amin'ny fond na amin'ny forme tsotro zao ny fireneny efa naverimberiko teto no hoe matony isy fepetrany ray sy notrany reny a dia mba hananana fividianana madio sy mangarara nangatahana ny hoe miala roa volana melohany filoam-pirenena mba tsy hafahany mampiasa ny fananam-panjakana ray manontolo na ny rafi-panjakana dia matoky ny fividianana ny vahoaka dia milamina le fividianana dia mandroso tsy zay ane no miseho androany satria mitanila ny CNI zay tokony hanao an'izany mitanila ny HCC zay tokony hanao an'izany mitanila ny gouvernementa zay tokony harofanina tamin'izany zany hoe le constitution zay nampandaniny mba azonao saretsaina ve hoe zazakelinao a zay nateraka ao a no hitsakitsahanao sy vonoanao ndray androany fitiavana ny voaka malagasy ve zany gasikara fankahalana ny voaka malagasy ene zany fanaovana tsinitsinina ny voaka malagasy ene zany dia zay a tsy azo ekena kosa le izy a hofananako tsy azo ekeny zany raha ohatra ianao mbola manana fitiavana na dia kely ary an'ity madagasikara ity a tsy azonao atao zany dia zay le izy ary izy mahavariana amin'le izy a dia tena izy zany tsy matahotra parjure mihitsiny araka ny lazaina to hoe alainy a ny zoam-pirenena vahiny a nefa izy filoam-panjakana hitsakitsahany a lalam-panorenana zay izy hany a nisan'ny tena namolavolana azy a dia ho aizy zany ty fireneny ity androany hoentintsika makaiza hoentiny makaiza tsy vitan'izany a no aviny Madagasikara dia eto a dia manaitra ny tena mpiray-tandrazana rehetrarehetra sa itsika mijoro miaro a no aviny taranakitsika satria ny taranakitsika nyresahana androany tsy zahay raika ambe folo mianaka ny olana androany fa ny zavatra ho apetrakitsika rapitso ao any Madagasikara sy ny taranakitsika izahay aloha no edivantsika androany raha mila ray volana zany na mila roa volana na mila telo volana endrasatsika zany a satria tsika maharitra mba tianana ny soa zay tompoko a tsy ho tompo tsy te ho tompona andraikitra na piraitsokombakomba amina zavatra mety hiteraka krizy a ho an'ity fireneny ity raha sitraponay nge no fitiavatenanay ohatra dia hoe efa lany vola ihany zay fa nareo nga mieritreritra tsy efa lany vola zay na de caution fotsiny na de caution fotsiny ary fa hoe andao a mba hitady vaolana miaraka rehefa hita misy zavatra tsy mety io sadek efa miteny fa misy krizy eto nandalo teto ny Union africaine ny Nations Unies miteny misy krizy eto tsika menakavy mahita fa misy krizy eto na io ara-politika na volantsika raha idiran'ny krizy androany andao zany vahana mba ho an'ny tombotsoa ny taranaka faramandimby misy zavatra anankiray zao goavana fanapa-kevitra tokony raisiny HCC dia fatapoko dia ho hitantsika menakavy eo indray a fa tena tsy hanaraka an'io izy rehefa misy zany ny olana hoe candidat anankiray a tsy afaka manao propagande noho ny antony ara-pahasalamana na sanatriny vava misy candidat anankiray maty a dia anaty lalam-panorenana mipetraka tsara misy article anankiray a zay milaza hoe raha ohatra ka misy candidat maty na tsy afaka manao propagande dia tsy maintsy constaté ny HCC dia rehefa miconstaté ny HCC le izy a dia miato ny fividianana reporté ny fividianana amintsika miteny zao dia anatin'izany mihitsy tsika ary manana 27 ora ny HCC a manome zay zavatra zay dia 27 ora zay manomboka androany tamin'ny 12 dia rapitso amin'ny 12 4 ora dia après ça zany a afaka apitso zany a HCC zany tokony mamoaka raha ohatra ka HCC manao asa ampahendrena anatin'ny fanarana ny lalàna amin'ny tokony ho izy a fa tsy mitongilana ho an'ny Andry Rajoelina dia minoanao fa tsy maintsy miteny ny HCC hoe aempotra amin'ny fividiana manolona ny toe-javatra misy zao zany a tsy misy fananganana gouvernementa hafa zany a tsy misy fanovana ny CNI zany a tsy misy fanovana ny
HCC zany le tokony atao cour électoral spécial fa juste manoloana n'le trangan-javatra androany le hoe mana 3 andro ny candidat anankiray mila miala sasatra satria ny masony ity tsy mahita intsony zay nanao opération satria nisy vita fitratanya manana 3 andro izy dia manoloana an'izany tsy maintsy ahato ny HCC ny fifidiana kanefa ny HCC zay mitongilana zay mahatonga anay mitaky an'io dia tsy andehanao an'izany fahitana azy fa zay dia mbola tsy maintsy manohy polina rapitso any ampasika ny rendez-vous amin'ny folo dia manohy manao diabe zany tsy fanekenay ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy firenena amin'izao zavatra simbana rehetra voalaza teo ny andrim-panjakana simba ny lalàna tsy velona tsy arahana potika ny toe-karena potika ny sehatra rehetra tsy sehatra anankiray eto Madagasikara tsy potika resaka fambolena zany potehana afarana indray ny vary avy any velany fa tsy karakarainao ny tantsaha malagasy raha ohatra ianao miresaka fampianarana efa niteneniko teo sekoly manara-penitra anankiray amboarina nefa ny tokony zato ny ilaina amin'ilay toerana dia miteny ianao fa mampandroso fampianarana kanefany ny mpampianatra tsy mihinan-kanina mpampianatra maro ny alaina tsy manana diplôma satria tsy afaka payena le mpampianatra nahazo baka dia lasa mpampianatra tsy mahazo baka indray no mampianatra ny zanatsika dia nitenen'ny UNESCO dia voatery nangatanana ny ala teto le lehibe ny UNESCO mampalahelo zany donc sehatra rahetra potika dia zay ny mampijoro anay ary anisan'ny zava-dehibe io resaka fifidianana io dia mampirisika za ihany koa mampirisika efa nanao fanambarana omaly tamin'ny pejinay Facebook manoloana ny zavatra mitranga ankehitriny dia mampirisika ny 3 faritra mba ijoro ary mieza mijoro ary rehefa mijoro aza mandeha amin'le toerana misy gendarme azafady fa hitanareo hoe fitifirana nisy tany Tuléar mampalahelo fa tsisy teny miandry radioela mihitsy mba malahelo anareny madama rofotra ny tongony ty grenady le bombe sale no alefa aminy feno vy ao anatiny ao potipoteny vy ny tongony mandeha rabe tsisy teny mihitsy avy amin'ny andry radioela alahelo tovy amin'izany reny olona reny efa vita efa andeha ody dia izy odiny amin'izay tonga dia nirarafana zavatra ohatran'izany mampalahelo feno abibina le zavatra mitranga dia zay mahatonga anako miteny hoe mijoro fa izao tsy amin'ilay toerana fantatrareo fa ary le gendarme fa tonga dia fafantanareo tonga dia mivily lalana nareo dia raha mbola enjeny nareo kanefa mivily lalana dia ataoko ahoana moa fa aza tonga dia manao affrontement amin'ilay gendarme amarana ny andarantsika isorako aloha mpiara-miasa fa misy vaovao milatsaka zao ny namana mpanao gazety Bourisia zany mampafantatra fa ny président-ny Sénat zany dia manamafy fa nahazo menasy ho faty mihitsy izy ka voatery tsy maintsy nomena ny fahefana l'exclusivité amin'ny France 24 rehefa avy eo amin'ny amin'ny 12 latsaka fahefany raha mitely frantsay izy dia vakikely hoe le président du Sénat relève qu'il a été menacé de mort pour qu'il cède le pouvoir exclusif oui Gaël Bourisia raha roty kely zay satria manamafy zany président Sénat fa nahazo menace izy ho fata mihitsy raha tsy manome ny fahefany ho an'ny gouvernemanta zany dia hitatsika eo fa amarana ny fandarantsika tena reto mba faniriko mino fa raha ohatra ka mijery antsika ny filohan'ny république teo aloha ny radioelina mino fa mijery antsika izy ina ny afatra tena adressenareo amin'ny androany ny faharoa raha mijery antsika ny HCC manoloana nyreny izy ao président Sénat zany zany ambaranao fa misy candidat tsy afaka hanao propagande ihany tonga dia adressé antsika aminy raha ohatra ka mijery antsika le préfet Antananarivo zay lehibe an'ny OMC manomeny abaiko amina resaka orozam-pio inona ny ambaranareo ary ny farany ny vahoaka misy vonina anaraka anareo saingy matahotra izy misy olona manao akanjo fotsifotsiny sendra gendarme tonga dia voasambotra izy misy olona andeha hividy souffleur ho loka ny vady aman-dranany voasambotra izy dia avototra avy eo matahotra le vahoaka kanefa manomana hetsika nareo rampitso ary nanambara moa ianareo ny amin'ireo mitondra saina sy akanjo fotsy inona mitondra assurance sy afatra na hoe fanetanana hoentanareo satria mba hitondra fiovana ny antom-pisin'izao fandarana zao fa tsy meo ihany meo omeko fotoana malalaka mihitsy izy amin'ny teny voalohany
aminareo mirahalahy ny candidat ro aloha ratsiraka zao ekeko fa mampatahotra le zavatra za zao dia anisany tsy matory ndraindray satria maheno ny feo hoe tandremo fa hotifirina tsirairay daholo nareo candidat tsapa le izy fa misy fahamarinana satria candidat tsy latsaky ny anankitelo satria azo ihany koa anisan'ny voana inona zako tamin'ny tomobile so ihany za tafiditra na tomobile efa niteneniko iny ary nitifirina teo amin'ny station Total Antanimena dia mazava be zany fa kendrena zahay zay mino Andriamanitra ary mino fa fantany fa zay dia miaro ny tombontsoa ambony firenena malagasy ary nienjika ataonay tsy atao anatin'ny ARC fa voalazako iny fa atao anatin'ny fahendrena ka matroky ako fa ataonay vao maika matanjaka zany etsika anatin'ny fahendrena zany miangavan'ny candidat rehetra zako mas tena hitovy saina hitovy loha amin'izay zavatra zay ary ny vahoaka malagasy tsara mafantatra fa zay reo ne tsy mitovy politika zahay fatapoko fatapirenena zay reo samy manany atokonay mpifaninana zay reo fa tsy olona hoe mpiaradi fa miaradi amin'ny fiarovana ny zavatra voalaza io ka tokony tsy hijanona mihitsy zany mietsika ataonay manomboka rapitso raha tsy mahazo fandresena atsika zay zany ny afatro amin'ny ny olona rehetra zay mahita re manao akanjo fotsy sy ny sisa dia mila manohitsika hatramin'ny farany tokony tsisy zavatra tahoratsika efa voalazako teo mandositra gendarme tsika miesika mandositra gendarme sanatria fa io zany raha vo milavolefonytsika rapitso dia tonga dia vita le tolona fa mila toizina io dia ny afatra manokana zany hoako fantatro fa BDB nareo syndicaliste ampiasam-panjakana mandefa message aty aminay aty dia hoe zay mahazo baiko zao eritreretinareo tsara le izy fa za misy matoky fa misy fotoana nareo zany tokony tsy manaiky intsony zany potipotenao ohatran'ireny ny vahoaka atsika ary mandray fanapa-kevitra koa zany zareo entitra satria efa nanao ny SMM syndicat de magistrature efa nanao ihany koa zareo amin'ny administrateur civil fa hitako hoe mbola tsy ampy zany le izy fa mila mpina ary zay tsy hijanona fa hiezaka anao hatramin'ny farany satria ny joronay tsy hoanay Roland Ratsiraka na azondrenany arvelo fa hoan'ny vahoaka malagasy dia zay donc zany candidat André Rajoelina misy hoe raha mijery atsika izy izy zany raha ohatra mijery atsika André Rajoelina dia za miteny ity mahafantatra ny André Rajoelina ananako numéro ary ananany koa ny numéro za tsy andeha hanoratra aminazy satria tiako izy matsapa ny zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena fantatro izy fa teren'olona izy dia miasa saina isakalina hoa miasa saina izy mety ohatr' zao mihitsy ny tariny zavatra tiany ho andeha kanefa izy tsy maleo teny izy ary zay mila filoam-pirenena maleo teny mila filoam-pirenena afaka miaro ny vahoaka malagasy fa tsy baikon'olona donc zany miresaka aminao hoe mbola misy fotoana ianao zao mandray fanapa-kevitra ohatra fotsiny hoe avorio zahay na hoe miarano miaraka mivory aminay na amin'ny olombitsy na aminako na tsy fantatro izy afaka mifankahita atsika dia miresaka hoe inona ary ny mahamaritiraisana amin'izany rehetra zany satria ny faran'io na androany io na rapitso io na afaka ray volana na afaka telo volana na afaka heritaona dia minoana nareo rehetra fa tsy maintsy miafara amina latabatra boribory amina olana goavana sy lalina tahaka zao donc zany miangavany André Rajoelina aza simbana zany rehetra zany fa manam-potoana ianao zao ianao miteny anao hoe manana fahendrena ianao miteny anao hoe ianao olona mivavaka ianao miteny anao hoe ianao tia ny vahoaka malagasy mpiaro vahoaka malagasy za anatin'ny vahoaka malagasy mpiaradia amiko anatin'ny vahoaka malagasy mpiaradia raika ambin'ny folo reo anatin'ny vahoaka malagasy ary jerena ny isanay sy ny olombofidinay betsaka nohony anareo ary raha jerevana ny olona mpifidy anay betsaka nohony anazy donc zany tsy afaka ataony tsinitsinina zavatra mitranga androany satria
voalohany anatin'ny enimpolo taona eto Madagasikara misy candidat mpifanina afaka mifampiresaka dia miteny hoe tsy rary ny zavatra misy zao ka misy matoka fa mijerentsika ny Rajoelina dia manao kokoa anazy dia miteny anazy hoe tandremo tena amboary ty fa tsy mety fa amboary ny candidat zao dia menarfil misaotra anao saotako lava le izy ohatran'ny ndralahako teo fa taoko mivantana satria taitra mihitsy na hainao an'ilay vaovao nresahanao teo ary en direct no tsika eto raha mitombony zany vaovao zany ary inoko fa mitombona toy ianao mpanao gazety mamoaka azy eto dia hitatsika zany fa misy tandindomondoza ny firenena androany fa nisy nasa zay le nresantsika tamin'ny voalohany teo fanampanjakana mahery vaika teto amin'ny firenena dia eto dia manao antsoavo amin'ny voaka malagasy rehetrarehetra ny fitakitsika mpilaminana natongavana ny voany marina ohatr' zao raha zay ny marina ary zava-dehibe ary tokony toizantsika zany satria ny fitakina mpilaminana io nanaitra ny feon'ny fehitrareta ny olona tsirairay avy fa malagasy apray taminazany reto dia olona mendrika ary indrindra olon'Andriamanitra azoko lazaina amantany namaly vavaka zany Andriamanitra ny hoe mba tsy isian'ny raha mandrika eto amin'ity fireneny ity dia lazao ny marina dia izay marina zay nge io angatahana io dia raha mitombona zany zay vaovao nomenao zany dia efa tsy ara-dalàna tsony zany gouvernement io manomboko zao ary tsy tokony amin'ny baiko tsony gouvernement io manomboko zao fa raha manome baiko io manomboko zao dia mazava ho azy zany manome baiko anamaramila zay tsy manana lehibe intsony ka tsy tokony isy atahorantsika tsony fa anarina firenena miaraka tsika amerina Madagasikara amin'ny lalana tokony ho alehantsika ary zay no anetanana ny rehetrarehetra ny hoe tohizo ny diabe mpilaminana ary arao ny toromarika ny amen'ireo ray aman-dreny tao amin'ny FFKM na inona finoanao ataovy ilay fivavahana 10 minitra isan'andro ahitana vahaolana ho an'ity fireneny ity ao anatin'ny filaminana androany tehiteny amin'ireo mbola mitazona fahefana ireo tsy anareo rery Madagasikara tsy mbola tara niverenanareo amin'ny hevi-diso tianareo hitondrana n'ity fireneny ity niverena amin'ny lalana tokony ho alehantsika ary indrindraindrindra ianareo tsy mety ny mampiady ny samy malagasy tsy mety ny manao an'izao toetra mamoetra zay raha mitombona mbola veriko ihany ny zavatra niseho teo zao raha pitso mananteny zay fa ianao Ian'ny Rajoelina dia andray ny fepetra tokony ho raisina fa raha mitombony zany dia tokony hametra-pialana tsy ho candidat intsony ianao satria ianao zany nanery olona ho faty no ny resaka fahefana ianao itsay Kristian tsy ara-dalàna ary complice ianao tamin'izany fanonganam-panjakan'andrano raha mitombony io ianareo HCC tsarao araka ny tokony ho izy mba hiverenana amin'ny lalam-panorenana ty raharaha ty mba tsy andanany Madagasikara any mikorotana ary ny farany ianareo folo alin-da nijoroa ianareo amin'izao tsy fanarahan-dalàna lehibe zao satria io no mahatonga ny korotana eto Madagasikara raha mpitso dia tena tandroka aro ny vozony maro nareo isy ny filaminana amin'ity fireneny ity fa raha sanatriny vavy ianareo mbola andray baiko amina fahefana azo amina herisetra dia mazava ho azy tsy tonga filaminana ho an'ny tandrazantsika zany dia mankahery antsika mpiray tandrazana rehetrarehetra sahiny joro isika tohizo any fa niokevitra mpilaminana fa tsy maintsy mahita valiny isika na zao amin'ny 12 alina zao ary dia hitatsika fa misokatra ho atsika ny fahasoavana findrindraindrindra ny fandrosoana ho an'ny Madagasikara sy ny filaminana ho an'ny taranakitsika miasa miaraka tsika miady miaraka tsika mba ho tombotsoa ny taranaka faramandimby sotra tompoko
Makasiraka nareo mirala amin'ny raiky amby folo ora alina sy fahatelony zao ora roa no niarahantsika teto ankasitrahako manokana ny kandida ajo andriana Narvelo no sady filohan'ny antoko politika malagasy miaramainga kandida ho filoham-pirenena mpiambana feno anatin'ny collectif des candidats niaraka tamintsika tamin'ity alina ity. Makasiraka indrindra tompoko. Sotranareo tamin'ny fanasana ary makahery mivoaka malagasy tsy tokony iray andro arak'ilombe tsika fa tsy maintsy ataontsika izay tafitany Madagasikara. Makasiraka tompoko. Isaorantsika ihany koa ny kandida Roland Ratsiraka izay filohan'ny antoko politika malagasy togasaina na ny MTS kandida ho filoham-pirenena ary mpiambana feno anatin'ny collectif des candidats. Ya mankasitraka sy makatelo ary manao mandra-piona ny vahoaka malagasy mijery an'ity fandarana ity ary manimby teny kely amin'ny mpitandro filaminana indrindrandrindra ny zandara azady firiny zay hoa azady firiny fa zay tsy manana basy, zay tsy manao herisetra, zay tsy mampiseho sandry, tsy mampiseho ninina fa ny herinay dia ny fonay sy ny sainay ary ny fiarovanay ny soatoavina enti-paharazana firaisan-kina sy ny firalahiana ary ny soatoavina républicaine ny zon'olombelona sy ny zo fototra isambatan'olona zany ny herinay. Sotra tompoko lamaka sy tompoko vavy. Makasiraka indrindra tompoko. Ianao tany tokantrano ihany koa isaorana niaraka taminay 4 sy 2 alina no nanaraka antsika mivantana tao anatin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara tamin'ity alina ity. Isaorana isika rehetra, isaorana manokana ireo fahitalavitra rahavavy rehetra niara-napita satria teo ny Gol TV, teo ihany koa ny MBS, teo ny ABC, teo ny ARZ radio télévision ary ireo fahitalavitra sy onjapeo tsy miankina manerana ny Madagasikara niaraka tamintsika tamin'ity alina ity. Isaorana isika rehetra mirary alina finaritra ho antsika rehetra ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompo klasy tompo vavy. Veloma tompoko.